toy izy le tiako ao an'Andriamanitra ange zany e. Dia atao tsika tonga dia hitsangana tsika. Andao tsika tonga dia hitsangana. Amin'ny fiarabanana eo akaikinao. Tonga soa ianao hoe tahin' Jesosy ianao. Sy io tongotra mitsangana tsara io e. Sy ianao miaina tsara io amin'ny anaran'i Jesosy. Dia faly miarabantsika tsirairay avy ihany koa tratra rasoa izao marain'izao velonaina trampamonjena indray isika mianakavy hiara ray latabatra sy hiara isakafo amin'ray ary matoantsika mbola velonaina dia misy ihany koa ny programa na fihevitr'Andriamanitra ho antsika tsirairay avy androany ho amin'ilay fahatsarana, ho amin'ilay fandrosoana, ho amin'ilay fampaherezana, ho amin'ilay fampijoroana, ho amin'ilay fanafahana, ho amin'ilay fahafantarana bebe kokoa ny ao anatintsika ao satria Andriamanitra mahalala mihoatra atsika noho itsika. Dia izy mampafantatra atsika rehefa mangetahetsika sy rehefa hoe manantona azy tia halala tokoa hoe inona ary ahoana ary amin'ny fomba ahoana ny mbola irosoko bebe kokoa amin'ny fiombonana sy amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Isaorantsika izy ny amin'izany fahafahantsika izany mbola afaka manome voninahitra, afaka indray hisitraka an'izay fahatsarana izay. Zavatra ataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary tsy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana. Andriamanitra tsy mahita faharatsiana eo amin'ny fiainanao. Ny rahalahin'i Josefa mety hoe nahatsapa faharatsiana tamin'ny nivarotra azy, tamin'ny nametraka azy tao an-davaka. Fa Josefa tamin'ny farany izay mitovy fijery tamin'Andriamanitra no teny hoe nareo ny hevitra izany ho ratsy ozy izy fa Andriamanitra namadika izany ho tsara. Eto isika miaraka amin'ny fotsika. Sy amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Dia aokontsika hanokatra indray, vaovao indray, ny fotsika eo anatrehan'Andriamanitra. Alalantsika bebe kokoa ny fotsika mihoatra izay amin'izay sitrapon'Andriamanitra izay. Raha mbola mitempo io dia velonaina ianao ary mbola misy ny fanantenana, mbola misy ny fahafahana ihany koa, miroso amin'ny tsaratsara kokoa miaraka amin'ny fitarian'ny fanahin'ny masina ho amin'ny fiombonana sy ho amin'ny fahafantarana azy bebe kokoa. Asanaty ny tananao dia isaora izy. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Izany indray no entinay misaotra anao noho ny amin'ny tompon'andro izay nomenao, noho ny amin'ny toerana izay mbola nomenao anay mianakavy. Miray fo tokoa, miray saina, miara-manaiky fa ianao ilay Andriamanitra lehibe, ilay Andriamanitra tsy toa, ilay Andriamanitra be fitiavana sy be famindrapo, ilay Andriamanitra nanome tombon'andro ho an'ny tsirairay avy ary ny taona ny tsirairay avy eto amin'ity toerana ity. Ary mbola nampatsiahy ao anatin'ny tsirairay avy ihany koa ny hasarobidy ny fiombonana sy ny fanatonana ary indrindra ny amin'ny fandrosoana, amin'ny ketaeta, amin'ny fahalalana sy amin'ny fiombonana aminao. Misaotra Jesosy ny amin'ny fomitepo, midika fiainana eo aminay. Nefa ny tena marina dia ianao ilay fiainana, ianao ilay fahamarinana, ianao ilay anolalana, anatonanay an'ilay ray tsy toa. Mankasitraka indrindra ny amin'ny fahafahana mbola omenao ahatanteraka izany, ary indrindra ihany koa mbola hisitraka ny fahatsaranao satria mbola nomenao aina dia mbola manana ny planina mendrika sy ny mety indrindra ho anay ianao androany. Voninahitra ho anao reriany ilay Andriamanitra tsy toa, ilay Andriamanitra masina, ilay Andriamanitra tompon'ny hery sy ny fahefana, ilay Andriamanitra pia, ilay Andriamanitra piaro, ilay Andriamanitra mita,
Ilay Andriamanitra feno fahasoavana ary ilay Andriamanitra ny fiadanana, ilay Andriamanitra ny fitiavana. Anao anapaka ao am-pony tsirairay avy androany ary ny fanahinao masina anampy anay amin'ny fisokafanay amin'ny ketaeta, amin'ny fandokafanay ny fonay mba ho ilay honenanao sy azahoanao aina indray amin'ity anio ity. Raiso ny toeranao ary manam-pahafeno indray amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kira avy any Nazareta. Amen. Vakitsika ny salamo. Salamo fahasivy amby telopolo amby zato. Salamo fahasivy amby telopolo amby zato, andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Dia avy eo toizantsika ao amby salamo faharaiky amby dimapolo, andininy fahafolo ka hatramin'ny roa amby folo. Salamo fahasivy amby telopolo amby zato, andininy fahatelo amby roapolo sy efatra amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Dinio aho Andriamanitra ary fantaro ny foko. Izaho toetra ary fantaro ny eritreritro. Ary izaho na misy lalana mampahory atao anatiko, dia tario amin'ny lalana mandrakizay aho. Alleluia. Afahantsika miombona bebe kokoa. Aoka ny fanahy masina androany. Ampafantatra antsika inona ny mbola mampahory ary inona mbola mety sakana. Afahantsika miroso bebe kokoa indrindra ao anatin'izao fifatikanina izao. Salamo faharaiky amby dimapolo, andininy fahafolo ka hatramin'ny faharoa amby folo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amorony fo madio aho Andriamanitra, ary avaozy iorina marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary ahy hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Apodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toany fanahy mazoto aho. Amen. Raha io zany salamo zany no hitondranay ny fonay eto anatrehanao. Ilay fo manana aretina sitrana fa ao aminao tompo, eo aminao ilay mpandinika ny fo sy mahafantatra ny fo, na mahafantatra ny fo sy mpandinika ny fo ato anatinay. Aokenao no andray antanana ny fonay tsirairay avy mba ho ilay mendrika, mba ho ilay ankasitrahanao, mba ho ilay afaky ny honenanao ka haneo ny fahatsaranao ho voninahitry ny anaranao. Eo aminao Andriamanitra no mampety anay, ary eo aminao no anokafanay ny fonay. Anjakao feno ny fonay, anjakao feno ny fotoana ihany koa, ary anjakao feno izao toerana izao ho voninahitry ny anaranao. Dia raha sy lasa voninahitra teo anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Mba mentsika azo ny voninahitra androany. Tsy misy mahay manova ny fo sy mikasika ny fontsika ankoatran'Andriamanitra. Dia aoko ity fotoana anankiray izay asahinao mitondra ny fonao mankeo amin'i Jesosy Kristy, satria tsy misy mahay manao fanamboarana tsara ankoatran'i Jesosy Kristy rery ihany. Dia raha antsika manao ty irite tompo te feon'ny foko anao, mba ho vonina tsara Andriamanitra, mba ho fitoeranao, mba ho fonenanao Andriamanitra, satria Jesosy azoko antoka fa rehefa ianao no mitoetra ao dia miova araky ny endrika ao Andriamanitra ny toetry ny foko. Ary zany tena fifaliako indrindra Jesosy, dia fafako manana antoka hoe tamanao ampoky anao, satria mety aminao Andriamanitra ny fepetra ny foko amin'ny anaranao Jesosy. Dia feony foko ho anao, ka ho zavadrehetra amiko ianao. Dinio aho, dinio lalina ny foko tonga, fonenanao, fonenanao, tefeon'ny foko, tefeon'ny foko anao, ho anao, ka ho zavadrehetra ianao. Dinio aho, lalina ny foko tonga, fonenanao.
tonga funinanao fa Cristi velo ato anaty tizao intsona ianao Jesosy novelonato anatikio Jesosy eo rehefa ianao no mameno fonay Andriamanitra dia zavatra azony antoko dia zao hoe mitovy amin'ny zavatra tianao hoendriky ny fonay Jesosy Jesosy eo tomoera feno anatin'ny fonay Andriamanitra fony izay Andriamanitra ny anaisotra izay rehetra tsy sitrakao rehetra izay tsy mahatamana anao Andriamanitra aoka ny fonay Andriamanitra ho foa tena tia misaotra ny anaranao Andriamanitra ny amin'ny antsipiriam-piainanay dia hisaotra izay Andriamanitra ny amin'ny zavatra mitranga rehetra misaotra Jesosy misaotra ny amin'ny fahatratrarana indray ty taon'ity Andriamanitra eny mety efa 20 andro zay ny lasa Jesosy fa tsy midiky izany hoe amin'ny andro voalohany amin'ny taona ihany zay ny tokony hisaotra Jesosy fa raha mbola misy ny andro izay mbola omenao anay Andriamanitra dia hisaotranao foana izahay satria ianao nomendrika ny fisaorana mandrakizay ny vavanay dia tsy ampianarinay imenomenony tsy avelanay hiteny zavatra tsy ankasitranao fa ampianarinay ianao sitraponao Andriamanitra dia nisaotranao amin'ny fotoana rehetra misaotra Jesosy ny amin'ny fitiavanao sy ny famondramponao alleluia alleluia tompo misaotra anao ny fahasoavanao nindrafona vaovao isanandro tsara kianao zay rehetra nataonao tsy voatanisako famao tonga ao itsakanao saotra Jesosy Tompo misaotra anao Say it.
Misaotranao. Jesosy tsy ampy ny teny Andriamanitra ilazana ny fisaorana. Tsy tokony mena ianao fa mendrika indrindra ianao. Matoa izay tafajoro Jesosy te ianao ihany. Misaotra Jesosy ny amin'ny asa mpamonjeny. Misaotra ny amin'ny fitiavanao anay. Misaotra fa ratsy ianao tsy tahaka an'izao zay Jesosy. Misaotra Tompo. Alleluia. Misaotra ny amin'ny fitiavanao, ny amin'ny famindramponao, ny amin'ny fanangananao Jesosy matoa izay natratra an'izao. Taona zao indray zay Andriamanitra dia mbola noho ianao. Tsisy avy aminay Jesosy fa ianao rery ihany. Alleluia. 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 Sigaretta. Alleluia. 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 Videranna. Videranna. One Gesù. One Gesù. Alleluia. 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 Videranna. Videranna. One Gesù. One Gesù. Alleluia. 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 Videranna. Videranna. One Gesù. Alleluia. Fon'Andriamanitra dia voatokanao anao satria anao zay Jesu mino anao. Ano manon tu ny antony velomanko sy ny antony rako dia ianao. Tondroy mihitsy hoe dia tsisy antony hafa ankoatranao Tompo, fa ianao ihany mandrakizay. Jesosy ianao no antom-piainanay Andriamanitra, antom-pijoroanay Andriamanitra, le mampaheranay ianao Jesosy, le mampandrosanay ianao Jesosy, le antony fiainanay ianao Jesosy. Mandrakizay dia ifantohanay, mandrakizay dia iangofanay, mandrakizay dia hoderainay, mandrakizay dia ankalazainay ianao Jesosy. Fa masina mandrakizay ianao Tompo, masina mandrakizay ianao Jesosy. Alleluia. Tsisy tsy hainao antany. Eo an-tananao Andriamanitra ny ametrahany ny mombany rehetra. Eo an-tananao Jesosy le mety indrindra. Alleluia. An-tananao, no apetrako ny mombay rehetra, ny fiainako eo amperan-tanana anako ao mandrakizay. Alleluia. Jesu mino anao zay, Jesu mino anao, ano manontolo ato, ny antony sy ny antony rato. Jesu mino anao, Jesu mino anao, mino anao, mino anao zahay. Ano manontolo ny antony velomanko sy ny antony
Mety ny fitondranao Jesosy. Milony teninao, mivanao, miviranao eo fiainako Jesosy. Ankianao mitarika. Ny anjarako Jesosy dia mitsaoka eo anatrehanao. Voadeu mandrakizay, mandrakizay, mandrakizay tompo. Fiarahako aminao Jesosy, aleluia. Mandrakizay, mandrakizay tompo. Tsy farana mandrakizay Jesosy foi eo aminao foana Jesosy. Mandrakizay, 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 mandrakizay. Mandrakizay tompo, mandrakizay tompo, tano mafia tompo, tehirizho ao anao. Mandrakizay, azony, azony tanako. Resta fiel. Wanao. Tano mafiao. Eu anatei. Mandrakizai. Azuri mafia.
fa tsika tiaka mafy hoan Jesosy dia mendrika ny fiderana mandrakizay. Alleluia. Amen. Ataovy mafy ny tiaka ao an Jesosy. Mbola misy mafy noho izany ve? Meo an Jesosy ny dera tsara indrindra avy any aminao a. Maza ho toerana tompoko azafady. Tonga amin'ny fotoantsika hidirana amin'ny témoignage mandroso tompoko. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy tompoko. Dia miaraba ikotratra nyity taona 2024 arivo ity. Dia raha mbola ilain'i Jesosy tsika na dia miezaka andrava sy hamono ary handringana azy ny devoly dia hozy Jesosy hoe zaho sy izy avy anana ny fiainana sady anana ny be dia be. Dia voninahitra moa an'i Jesosy fa tamin'ilay 4 tamin'ny tapabolana androany zany rehefa avy namonjy fotoana teto dia mifolak'androny iny dia tena mikendry hamono ny devoly. Ny anjera zany tena hoe azo reny hoe ny anjera kely Asvekael angamba filaza azy. Dia tato amin'ity ilako ity moa no tena nikapoka be tamina tokony ambaravarana carreau zany. Dia nanena be tsy hafanetsika fa ilay ankizy niaraka tamiko nanao raharaha zany no nisitona niala teo dia mipetrapetraka kely moa dia ohatrany hoe tsy dia naninona ilay izy. Dia mbola nitohy kely nanaonao zavatra ihany dia ohatrany te atory be amin'izay ihany no fa avy eo dia lasa nandeha natory. Dia taitra tamin'ny 5:00 dia tsisy ninina azoko natao fa tena hoe na hiteny na hiaina na tena hoe tsy misy ninina zany e. Dia ny efatrandro tao aorianan'iny moa zany ny talata dia tena hoe ohatrany efa hoe nisy tahotra mihitsy hoe ngamba diany vety satria tena hoe tena tsisy e. Tena hoe ny azoko satana dia hoe tsy afaka mandrezatra, tsy afaka mandefa rivotra, sarotra be zany tena hoe tsisy ninina inao atao zany e. Dia avy eo moa dia kiroparopoka kely teo dia nisy dokotera atao ambonimbony akaiky tao dia lasa nandeha tany ilay zanako dia hoe afaka mandeha ve izy. Dia lasa nandeha kely moramora nandeha tao amin'ilay dokotera dia hoe ianao ozy tamin'ny tokony vao nianjera dia ny antibiotika fa mety nisy voadonany anaty ohatr'izao. Dia izy moa tsy nanana fa tonga dia miheno taratasy dia hoe mankany Andravoahangy eny Navalina dia manao radio dia hiteo ny tohany. Dia teo zany nandamindamina teo dia hoe andeha hanao radio eny Andravoahangy eny Navalina dia tsy haiko moa na sendra hoe ny ankizy ny antso amin'ny pastera na pastera ny antso fa za moa efa tena ohatrany hoe tsy haiko tsondro zany satria zany tantaraiky hoe miteny ianao sahirana, miaina ianao sahirana, tena misy zavatra mifanirivotra zany avy aty amin'ny kibo dia misitona any amin'ny lamosina dia tsisy ninina azo atao. Dia hoe io pastera dia ahoana bebe ozy pastera mantsana dia tena marary atopoko dia hoy izy hoe zaho ozy mary ato amin'ny fanahiko fa tsy manino ny bebe ozy izy, tena tsy manino ny bebe, mino zany ve bebe dia mino tompoko. Dia rehefa niterezay izy dia tsy nitohizana ilay nankany Andravoahangy eny Navalina fa tena nijanona ny andra an'i Jesosy. Dia tao anatin'izay niana izay mbola nihodikodina teo zany dia voninahitra moa an'i Jesosy fa ny alatsinainy tao aorianan'izay zany dia nanomboka nanirezatra sy nandeha daholo ny rehetrarehetra dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga eto amin'ny fanatrehan'i Jesosy dia izay no mampitenako hoe raha mbola ilain'i Jesosy tsika dia tsy manan-kerentsika zany ny devolina dia mieritreritra ny hamono sy handringana izy. Dia ny zava-dehibe dia tena hoe mila mifikitra amin'i Jesosy e. Mila mametraka azy ho ivon'ny fiainana foana, mila tena mametraka azy ho lohany foana satria
tsika tsy tompony na dia ny segondra izy fa izy no mitahiry antsika amin'ny famiraha-pony sy amin'ny fitiavany dia ho anazy rery amo ny voninahitra. Zao tsika tiaka mafy ho any Jesosy mandresy ty. Voninahitra ho an'i Jesosy rery any zany ijoroako fahavolombelona fa za mihitsy zany le olona nampiaina an'i Jesosy ny assistance sy ny jubilé tamin'ny taona 2024 iny. Tsapako be le izy dia hitako tena hoe iainako réel. Dia tamin'iny faraparan'ny taona 2024 iny nisy examen zay nataoko. Dia ny ao an-trano amin'izay zany no mitenena hoe palapainy ianao izy mbanao an'io fa andao fa ampiasa amin'ny fahaizantsika izany hoe resaka kolokolo zany le izy. Dia za moa zany le efa nitarito ny fanimasina tamin'ny nanomboka début janvier hoe metehatra tanteraka amin'ny Jesosy. Dia ozy amin'izay nataoko hoe za raha anao an'io dia za tsy hanao kolokolo fa ataoko io afaka dia sorako an'i Jesosy tsy afaka dia hiverina anao indray amin'ny 2025 tsy mampanina. Dia sorena moa zany ny tao an-trano dia hoe ataovy ary. Dia na ny moyen anaovako an'ilay inscription zany tsy nisy fa teo ilay assistance dia tao anatin'indray andro tonga dia azoko ilay vola anaovako inscription. Dia natao ny inscription dia nianatra dia hainareo moa zany hoe renim-pianakaviana mianatra zany 2 mois ihany no anaovako le iny izy ity révision. Dia mianatra be tena nanao faran'izay amin'ny alina mianatra ohatr'izay dia mianatra be zany amin'ilay maha-renim-pianakaviana dia sahirana. Dia sorena ihany moa zany misintona foana le ao an-trano dia rehefa hitany hoe tena nanao ty dia tenena amin'izay izy zany hoe bon ianao ataovinao io examen io fa ataovy tombontsoa anao hoe manana vady mahafantatra olona ianao. Dia ozy izy nataoko hoe Jesosy tsy tiako anie zany tsy mety amiko zany fa mangataka aminao za moa efa ampianarinao hoe manaiky vady. Dia za tsy tenena azy fa nanaiky fotsiny hoe mihainy fotsiny azy zany. Dia niandrotry n'ilay examen iny dia nitenena amin'izay zany izy hoe tsy afaka miaraka aminao any aho izy fa ateriko fotsiny ianao dia lasa mandeha. Du coup zany tsy afaka miresaka amin'izana amin'izy izy zany amin'ilay jour le examen io. Dia tonga amin'izay le jour J dia ohatrany hoe misy hery roa mifanohitra le izy zany te ampiseho be hoe tsy haiko manazava anazy. Dia za koa tena aseho koa ny herinao Jesosy fa za manana anao ianao ihany namatsy anahy tamin'io inscription io. Dia nandeha zay dia niandrotry ny jour J iny dia nandeha moto zay dia efa tena hoe hitako tezitra ny devoly satria saika accidenté mihitsy zay niandro le examen fa nisy dodanina be mihitsy zany dia tsy haiko na tsy hita n'le izy fa tonga dia nanidina be mihitsy zahay dia saika maty azy any tamin'izay. Dia lasa perturbé be zany hoe andeha hanao examen nefany lasa mikorotana tsy haiko na azonareo zany dia matahotra dia ahoana zany tsy haiko hoe fananianao ve le isa tsy fananianao fa zay zany dia tsy niteny zany dia apio a Jesosy aleo mba ho calme zany satria hiatsika n'ity examen teo. Tonga ny examen dia eo ianao dia lasa ozy izy dia efa faly hoe wow iny Jesosy fa lasa fa tsy andeha hanao mikimakina anao zavatra oatra zany. Dia lasa izy dia nataoko ny examen dia vita ny examen dia tsy niteniteny mihitsy ny azy zany tsy niteniteny dia valy amin'izay le examen dia voninahitra ho an'i Jesosy fa afaka zany. Dia afaka niteny taminazy zany hoe tsy voatery ianao manao kolikoly fa metehatra amin'ny Jesosy dia mety ny zavatra rehetrarehetra na tsy name volana azy ianao dia tena hoe meny Jesosy tena hoe wow velona Jesosy zany dia amin'ity nianarako le hoe miaina amin'ny assistance divine zany tamin'ny 2024 iny dia niainako le izy dia za indray zao manomboka amin'izao janvier zao dia mitazomiko indray le teny Jesosy hoe
présence moa présence any jesosy amin'izay indray zany tsy 2025 ty dia tazoniko amin'ny tenin'izay zany jesosy dia voninahitra ho anazy rery any. atsika tiaka mafy ao an' jesosy afaka mandroso manaraka iany tompoko tsy voatery mahafantatra olona ianao fa atao fantatry jesosy. Alleloia, fiatanana tompoko. Iny ary tinoana ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetra. Ny anarako Nicolas avy Nansinina. Saorana ny tompo 2025 angamba antsika zao 2015 no niara-ny angona tamin'ny onjiny Jesosy ato amin'ny SVKL ny tenako. Mety maro angamba, mety fa tsy matadidy ana, misy vitsivitsy mety mbola matadidy. Hijoroam-polombelona moa nomezana voninahitsan'i Jesosy Kristy 2015 zay folo taona tanaoriana zany raha jerena ny tantara dia tsy ohatran'izao mijoro eto zao ny fiainako amin'izao fotoana zao. Fa tamin'izany tena ranomaso hakivina, haketsana, fahafambaraka sy ny sisa no ny ainana, retina sy ny sisa. Tena votovorona moa ny anatra ny tenako, tena polytechnique votovorona, nanao ingénieur resaka renaka ibony tany. Vita ny fianarana 2014 dia nitady asa moa satria nivoaka ingénieur ny tena, dia nitady asa sy ny sisa. Nametsahana demande daholo ny orinasa rehetrarehetra io, tsisy nanjaina dia ray ary. Mba nisy olo-tiana zany tamin'izany fotoana zany dia rehefa nahitanao tsy anasa tsy naninona dia nilaozana ianao satria nahitany tsaratsara. Dia teny koa anao dia tonga koa ny aretina sy ny sisa. Ny fianakaviana moa vao mahay miteny mafy koa hoe anarany any mba ingénieur tony tsy miasa fa irenireneny fotsiny. Dia tonga daholo zao rehetrarehetra zao moa sy ny sisa. Nivavaka aina nefa ny tena tamin'izany fa fivavahana fahazarana ilay natao. Tsy hotononiko eto moa zany izy ilay anarany fiangonana nivavahana tamin'izany fa mety fipatapatatsika ilay izy. Ka nampiangonana nefa ilay toe-po mbola tsy tao amin'i Jesosy. 2015 tonga ny mars 2015 teo zany zao nangiry firy be ny fiainako satria fahoriana, fijaliana, fahantsana, itsy, teny mafy ampiasain'olona, saraka amin'olo tiana, maro zany ilay olana ny anjaty. Dia tamin'io zany no tena hoe tsy nivoavoaka ao an-trano fa nanoka tena nivavaka manokana aloha zany satria very-hevitra tanteraka. Dia rehefa very-hevitra moa nivavaka hoe hiverina amin'ilay tena nanamboatra iza nanamboatra anao, Jesosy ianao nanamboatra. Dia teo tena nivavaka tamin'izay zany amin'ny efa 27 ans tamin'izay fotoana zay, 26 ans nivoaka ingénieur. Nivavaka any tanatin'izay fa tamin'io fotoana eo no tena hoe nivavaka mifoko manontolo. Zao ny zavatra nangatahako aminy hoe raha tena misy anao Jesosy mila ny fanatsianao zany roany. Tena mifoko zany vavaka zany. Latsaka ny ranomaso mandohalika. Ary zaho tsy mpivavaka ela be zany tamin'izany, tsy mpivavaka ela be zany, tena 2 minitra raha farany betsaka 3 minitra dia efa vita. Fa tamin'io minuit ilay andro alina satria izay ny fanerepana hoe alina anao mitady amin'i Jesosy, mivavaha satria amin'iny mangina, concentré tsara no mivavaka tamin'izay. Dia izay moa nitoro-dalana azo. Dia nandohalika ny tena nivavaka. Dia inao izy nareo fa mandeha ny 30 minitra eo. Vavaka tsy haino zavatra tenena fa dia hoe miantso an'i Jesosy foana mila nitavanao Jesosy, tsy nahay nivavaka misy tamin'izany. Tady anao Jesosy, raha tena misy anao dia porofo amiko eto androany fa velo anao Jesosy ary misy anao. Dia mandeha ny 30 minitra, mandeha ny adiny ray sasany dia eo ny Nicolas kely mivavaka ihany. Zavatra tsy fatao nefa zany. Mandeha ny ranomaso amin'izany, mandohalika tena mifofo torotoro zany mitady an'i Jesosy tamin'izay fotoana. Dia rasa miray sasany. Ray sasany mahery iny izy nareo. Tonga ny tafio-drivotra. Ny ozongozona ny sambra nisana tena votovoro. Satria mbola ny kilandikilany tena votovorona amin'izany satria hoaiza moa tsy anasa tsy anena. Dia tonga ny rivotra. Fofofofo mafy. Mendrika afo nanodidina anahy tamin'ny fotoana. Dia natahotra zaho tsy nasany sokafiko ny maso satria zavatra tsy fahita. Tsy nitady anao izy anao Jesosy dia porofoiko aminao fa velona marina ary misy. Dia natahotra moa ny tena sady nitoizana an'ilay vavaka. Tsy nasany sokafina ny maso, mihetsiketsina ny trano, mihozongozona, ny rivotra mafy.
mafana ny vatako manontolo za misy afo manodidina anany io fotoana io dia nisaotsan Jesosy moa tamin'izay hoe misaotsanao Jesosy fa niporofino amiko fa velona marina ianao tamin'ny alalan'ny fanahy masina anao. Dia tamin'ny fotoana io zany zany tena hoe nitombo ny finoako dia teo tsy niverina tonga dia niteny le fanato anatiko hoe tsy miverina amin'ilay fiangonana ny vavako tolo fa mitady avy fiangonana anao. Dia mahagaga fa tato amin'ny Hasvekela mission no nandrany tompo anahy tamin'izay fotoana izay. Tsisy nanery fa tena hoe fo mitady hoe aiza misy anao Jesosy. Dia nitaritiny tato moa zany tamin'izay fotoana izay dia nivavaka. Dia misy moa tamin'izay fotoana izay misy Rally de Miracle sy ny sisa. Dia iny Nicolas kely manaraka an'iny foana satria manarary ny tena tamin'izany koa dia mila fanasitranana. Dia eto mety ho maro aminareo tonga eto androany mitovy da mikako tamin'izany fotoana zany hoe mety hoe marary anao tonga ato mila fanasitranana. Fa tamin'izay fotoana izao tena mitady fanasitranana fa eto joroka volombelona mpanetsetena fa tsy nisy trano tompo satria tsy ilay fanasitranana no tanjony tamin'izay fa nifoko omeko azy. Dia eo dia mandeha manenjika Rally de Miracle re mandeha Ivato mandeha Itosy tamin'izany. Dia naheno Nicolas kely manaraka foana zay marary rehetrarehetra mitsangana dia fa laza koa mitsangana ianao. Dia gaga anao dia fa dia tsy mety sitsana ahoana izy zany Jesosy nefa misy olona mijoro volombelona foana ny sitsany tsy sitsana Nicolas tamin'izany. Dia ahoana izany to dia mivavaka foana moa zany satria hoe mety mbola tsy androany mety herinandro ray angamba no izy. Dia ohatr'izay zany natao kay tsy zany tanjona ny tompo tsy le fanasitranana fa hoe Nicolas kely manolotra ny fiainana manontolo an'i Jesosy Kristy. Dia niantso moa zany pasteur Jao tamin'izay sy pasteur Rodolphe hoe mitsangana daholo izay nolotenao an'i Jesosy. Teo nanolotenao ny fiainako an'i Jesosy amin'izay. Dia teo no natao batisa tonga dia niazakazaka be ny anahy satria le fotorotoro mitady an'i Jesosy tsy andro intsony zany batisa zany tamin'izany. Dia tonga dia hoe amin'ny zoma iny amin'ny mbola tery amin'ny raiky sa ngamba fitambavaka tamin'ny Ritsy zoma Roxy azafady fa 2015 teny le izy tamin'izany fotoana zany dia ino moa zavatra tenena hoe misy batisa rapitso Nicolas aminao fa nisy mpananao ratsana rabetsibe fa nisy fiomanana ilay izy zoma ny andro sabotsy le batisa. Zaho anao asako amin'le pasteur hay anao etongava rapitso fa mbola misoka dia saorany tombo vita batisa tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tamin'izay fotoana. Ho an'i Jesosy ny voninahitra. Vita batisa dia nametsaka borsa andeha ivelany. Vonametsaka dia isaorana ny tompo fa mpanompon'Andriamanitra ny président ny jury ny commission na bourse tamin'izay dia tsisy kolikoly fa zay tena mahay no niraisiny. Vonapetsaka ny dossier-ko 2 semaines aoriana fotsiny dia voantso daholo misy telopolo zay hoe manga aty amin'ny Conabex nareo rehetra. Gaga zao fa ahoana nefa maheno mando 15 millions 20 millions tamin'izany 2015 ny resaka zany daholo ny tsotsoany zay tsy manohany zany tsy voaray. Dia nasehoan'i Jesosy moa ny porofoiny hoe zany no tompon'ny fahefana rehetra. Dia voaray ny tenako isaorana an'i Jesosy miazakazaka be ilay fiainako. Dia nandeha tany Sina moa avy eo nanohy fianarana master dia vita ny master 2019 dia mbola nitazomy tompo indray tsy mijano ianao izy Nicolas nanohy doctorat hatramin'ny 2022 vita soamantsara ny doctorat 2022 fa zao zany le tiako tenena anatin'izay mbola tsy mety nositran'ny tompo foana anatin'izany rehetra zany efa tena vavaka tena io za ahoana anao zany Jesosy tena misy ve zany fanasanana zany fa toa tsy mahazo an'ilay izy. Dia zao ny mission Jesosy nalefa nanany Sina io 2015 hitanareo moa firenena hamandroso dia ny fandrosoana no miazakazaka be ny olona mifantoka amin'ny fandrosoana tsy dia hoe mifantoka amin'ny fivavahana loatra. Maro nefa ny gasy ny mpianatra maro ny gasy manambady vehivavy manambady sinoa moa zany tena betsaka dia ny mpianatra betsaka ihany koa misy moa zany miasa fa manao business dia fantapahatsinareo any nahoana olona manao business zany mifantoka amin'ny vola sy ny sisa izy. Tonga any Nicolas kely dia izy Jesosy hoe fahano ny onjoko ino zany zany tompo tsy mahay mitory teny zany mitory filazantsara tsy haiko zany Jesosy
ataovy. Dia eo moa zany nandinika ny tena hoe inona ao zany Jesosy ataoko tsy fantako na ny ataoko ary tsy haiko. Dia niresaresaka amin'ny namany izay mba mino an' Jesosy ihany dia ndao mba nanganangana groupe kely tsika. Nanomboka izay 2 efatsy miara-mivavaka zany. Dia tonga ny 2016 nanangana plateforme anankiray misy niakatra folo mahery ilay izy. Dia teo Nicolas kely lasa nitory filazantsara tsy fidy. Tsy hay zany mitory zany tena tsy nahy. Misy hoe amin'ny herinandro le fikarana vavaka, herinandro fa manomanomana manoratsoratra tena Andriamanitra, ino le tenina amin'ity. Boky be mihitsy voasoratra tamin'izany tena tsy hay na ino zava-tsy ho tenenina. Matahotra anao na toriteny zany tamin'izany. Mandeha ny voalohany, faharoa, fahatelo moa dia saorana an' Jesosy amintsika miteny zao 2025 184 ny onjin' Jesosy Kristy ao asiny. Dia nampiasany moa zany zanany tamin'izay ao an' Jesosy ny voninahitra tsy izany no nijeriko nahavitanany zany fa herin'i Jesosy dia izay no hijoroko vavolombelo eto ny herin'i Jesosy Kristy izay nampiasany tamiko fitiavan'i Jesosy Kristy ahy ary mino aho fa tiany daholontsika rehetra mbola nao zavatra tsara mihoatra an'izany izy amin'ny fiainanao. Hafatra farany angamba maranako anazy pastera mety maro amintsika zany tonga eto androany, mety tonga eto anao noho ny olana, noho ny aretina, noho ny fahoriana, noho ny fisejana mafy dia mitady mivavaka anao mitady vahaolana. Fa eto zany jiroko vavolombelo antsika mpanetsetena tsy dia izay loatra no tadiavinao fa Jesosy. Tena aorena anatin'ny fonao Jesosy, mila azonao antoka hoe ao anatinao tokoa ve izy. Fa rehefa Jesosy ao anatinao, izy ilay fanassanana, izy ilay vahaolana, izy ilay fiainantsika. Zany hoe ilay fiainana kristiana zany reto tanaty izay 10 taona andako amin'i Jesosy izay tsy fombafomba ilay tsy fahazarana fa tena fiainantsika mihitsy. Tena iainanao ve ilay mahazanaka Andriamanitra anao, iainao amin'ny finoana ilay izy, iainao mpanetsetena ary ankatoava hatrany tena. Mety tsy mahazo vahaolana anao an'io fa mifikira aminy foana mitady havaza hatramin'ny farany. Tain'i Jesosy daholo tsika rehetra dia maharitra hatramin'ny farany. Alleluia. Jesosy Kristy avy Nazareta no ilainao. Alleluia. Azontsika ve indraindray eo amin'ny fiainana misy zavatra mikorotana zany satria Jesosy mihitsy tsy maro toerana eo amin'ny fiainana. Dia miezaka tsika mandamina ilay zavatra mikorotana fa tsy manao izay iombonana tsara amin'i Jesosy fa ny fiombonana amin'i Jesosy ihany ny solution tsara indrindra. Amen. Irentsika teo ny témoignage ny bebe Riolette hoe ninjera. Sarotra be zany hoe tsy mipirota, tsy mibobo, tsy mandrezatra ao anatin'ny andro maromaro, mety misy tsy haiko. Fa rehefa nilatsaka ny teny avy any amin'Andriamanitra hoe mino ve ianao dia tsy mitodika aviana havanana intsony. Izay ny atao hoe communion marina amin'Andriamanitra. Rehefa milatsaka ny teny dia tsy mierikerika ianao fa izay teny izay iainana. Amen. Ty taona ity taona iainan'ny fanatrehan'Andriamanitra mahazo aina eto amin'ny fiainako sy ny fiainantsika. Renareo ilay témoignage na examen teo, fijoroana. Tsy fahafantaran'olona fa ianao fantatry Jesosy. Tsy fahafantaran'olona fa ianao fantatry Jesosy. Rehefa fantatry Jesosy ianao izay mitranga eo raha mitranga. Dokotera manana ny lazainy hoe raha tokony ho izy nihinana antibiotika anti-inflammatoire nanananananana. Fa rehefa fantatry Jesosy milamina ny rehetrarehetra. Ilay témoignage ny lera lahy teo hatramin'izao izy mety mbola tsy sitrana. Fa rehefa fotoritory sy mangorakoraka mitady an' Jesosy, rehefa mifankahita-po amin'i Jesosy, fo iray amin'i Jesosy, raha ilay témoignage teo aloha 2014, 2015, 2015 izy tena hoe nitady an' Jesosy 2 mois raha ela indrindra. Teto Madagasikara izy any Chine izy. Alleluia. Fiombonana amin'i Jesosy no miteraka ondry 20%. Tsy asa hoe asan'Andriamanitra mihazakazaka be manao asa. Fa vokatry ny communion Jesosy ange mifidy mpianatra. Vokatry ny communion tamin'Andriamanitra dia Andriamanitra miteny hoe izao atao reto alaina dia reny no miteraka vokatra. Fa tsy mihazakazaka be. Alleluia. Tahin' Jesosy tsika andaontsika hitsangana. Andaontsika merina voninahitra any amin'i Jesosy. Asandrato ny tananao. Teneny Jesosy hoe Jesosy
manomboka androany a hitady anao a avelako izay rehetrarehetra tsy mety aminao fa hitady anao a Jesosy hanome izay ilainao a Jesosy dia isory Jesosy ny amin'ireo témoignage anankitelo navelany nandeha teto amin'ny asa fanompoantsika androany tena sokafy an Jesosy ny fonao fa androany ny fotoana mety raha nitady an Jesosy Nicolas kely nandritry ny alina dia niona tamin'i Jesosy mino ahako fa androany dia fotoana anankiray ahafahanao miona marina amin'i Jesosy Kristy avy any Nazareto ianao no ilainay tsy ilay fanasitranana no ilainay tsy ny vahaolana no ilainay tsy ny fahafantaran'olona no ilainay tsy toerana no ilainay fa Jesosy a ianao no ilainay oka ianao ahazo aina eto amin'ny fiainanay Jesosy a oka ny fonay tena ho fo iray aminao misaotra ny amin'ny témoignage izay nalefanao tato anivon'ny asa fanompoana misaotra Jesosy a ny amin'ny fanasitranana aretina misaotra Jesosy fa mety ho manana ny lazainy ny dokotera sy ny mpitsabo mety nitovana koa mety miteny satria voadona fa eo anatrehan'izany rehefa latsaka ny teninao dia ny teninao ihany ny marina eo misaotra Jesosy a fa ny vokatra eo amin'ny fiainanay dia tsy vokatry ny fahafantaran'olona fa vokatry ny fikasianao ny fiainanay ianao Jesosy no ilainay oka ho fantatrao ny toe-ponay tsirairay avy oka ho marina eo anatrehanao Jesosy a ny toe-ponay tsirairay avy fa rehefa fantatrao zahay dia ho apelatananao ny momba anay misaotra Jesosy ny amin'ny lalana nitondranao andrala Nicolas teo misaotra Jesosy ny amin'ny zavatra avelanao mitranga fa indraindray tokoa ny zavatra eo amin'ny fiainanay dia tsy milamina satria ianao mihitsy tsy mahazo toerana eto amin'ny fiainanay androany Jesosy a averinay amin'ny laoniny ny fiandriananao eto amin'ny fiainanay Jesosy tsy hitady zavatra eto amin'ny nofo ilamina izay fa hitady ny toeranao hitady ny fiadananao ho tafatoetra toe-panaraka an'Andriamanitra mahazo aina eo amin'ny fiombonana aminao ray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareto mankasitraka anao zahay a mamerina ny voninahitra rehetra ho any aminao irery izahay raisy Jesosy a raisy ray eo misaotra fanamasina fa ianao no manolotsaina ianao no mibitsika aminay tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy amen amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tsika hitehaka mafy ho any Jesosy a andraisantsika n'Andriamanitra hiteny amintsika amin'ny alalan'ny mpanompony ataovy mafy mitehaka ao asitehaka mafy be ho an'i Jesosy a izay Andriamanitra tena misy a tena izy a velona matao Andriamanitra nanahitra antsika mba hisy vavolombelona foana nefa somasabotsy moa zany a dia ho fampahirezana antsika hoe misy ny teoria fa misy ny pratika tena akaikinao a afaka hikasika amin'ny fiainanao Andriamanitra hoe a afaka hanovany ao anatinao hoe a afaka hiovany zavatra rehetra hoe a mpanasitrana izy hoe a mpamelombelona izy hoe a rehetra izy hoe amen na hoy ny Salamo 8:12 anaran'i Jesosy atomboka ny 1 mamiko indrindra ianao Jehova heriko Jehova no aram-batoko batery fiarovana ho aho mpamonjy aho Andriamanitra vatolampy alofako apingako tandroka famonjena fiarovana avo ho aho amen izy ny rehetra ho aso anao izy mety miatrika ady ianao a te laza aminao fa izy ny fandresenao mety miasa saina ianao mody miara mitsikitsika etsika fa mety misy asa saina be mihitsy ao anatinao Jesosy mifahendrena ilainao mety manaintaina koa ianao zao ary mety tsy tianao le teny teo hoe mbo nanaraka ihany fa mbola tsy sitrana fiainana ny tsara lavitra no mifanasitranana ny fahafahanao a manome voninahitra n'Andriamanitra ao anaty aretina zany mbola fandresena be zany tsy hoe hanome voninahitra anao a rehefa sitrana zavatra anankiray ngeza be zay fa hanome voninahitra anao a na mbola marary aza alleluia dao tsika mbola hanandra-tanana dia mbola hankasitraka amin'ny fotsika iray manontolony amin'ny fahatokian'Andriamanitra fa izy no mijoro ny fahafenoana sy rehetra ho antsika
rehefa sahirana ianao dia izy ny fanampiana tsara indrindra ho anao. Rehefa miasa saina ianao dia izy ny fahendrena tonga, izy le atao hoe mpanolo-tsaina. Rehefa renao ohatra ny reraka izany ianao, mety reraka ny vatana amin'ilay miaritra tsy misakafo, reraka ny saina misy zavatra ny tenena tsy mety mitranga, reraka ny fo misy teny be dia be mifamaofao, ohatra ny tsy mamontsy n'izany ny rehetra momba ny fiainanao, te ilaza aminao fa Jesosy ny rehetra ary Jesosy ny fahafenoana. Isaoranay sy ankasitrahana anao amin'ny fony amanontolo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta indray izao fotoana izao. Saotrany amin'ny vavolombelona mamelombelona any anatinay, inonay fa hitondra fandresena indray. Saotrany amin'ny fitantananao an-terinandro ity ny fitondranao anay. Saotrany amin'izay rehetra tanteraka, maro ihany koa ny mety tsy tanteraka fa entinay ampisaorana eto anatrehanao izany androany. Ankasitrahana ianao ny zavatra nitranga eken'ny saina mety nafinaritra, ao ihany koa ny tsy eken'ny saina manelingelina ny saina, fa entinay izany isaorana anao indray androany hoe misaotra dia tena misaotra betsaka. Fantatray fa tsy misy erreur ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay, ary na dia mety manao fahadisoana koa ary izay, hainao ny mampitsimbadika an'izany ho tonga vavolombelona fahatsarana sy voninahitra. Ndreto izay mankasitraka miaraka eto amin'ny fanatrehanao, anome voninahitra anao, anandratra ny anaranao, hisaotra anao, anambara aminao indrindraindrindra fa irinay mba hitondrahanao anay eo anilanao, ho eo aminao, hiaraka aminao, hiombona aminao, satria amin'ny zavatra rehetra Jesosy dia mbola te hilaza ankiry izay fa ianao no ilainay, ianao no irinay, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Ao afantaranao dia sakafo an-tompo an-trano fonao, ataovy misy firehetana sy etaeta ao anatinao mba ho tonga saina, mba ho vesatra ao anatinao fa Jesosy no ilainao, Jesosy no irinao. Amen.
fandratoan'i Jesosy ny fonao dia ambarao aminy ny fanirianao hanome voninahitra azy mandrakariva mba ho isan'ny olona mahay mametraka ny fisiny ianao ho mihoatra noho ny fiasany, mba ho izy ny etaentanao, izy Jesosy fa tsy mirakla vitany. Sokafon'i Jesosy ny any anatinao lalana, mety tsy zany ianao fa eto anketaeta mba ho tonga zany ianao. Ametraka ny asaribidiny zany hoe Andriamanitra eo mihoatra noho ny hoe Andriamanitra miasa. Ka na tsy hanao ninina ary izy satria eo izy dia tokony handre fitsarana, fahasambarana sy fiadanana ianao. Anisany tonga antsika ho any amin'iray manomana izany zasy ianao dia tsy hoe ho any amin'iray satria hanao zavatra izy, fa ho any amin'iray antsika satria izy ny tsara indrindra. Izany mihitsy Jesosy no fonay misaotra betsaka ny amin'ny fitariana satria ity taona ity dia tianao izay ahy ametraka. Ny asaribidin'ny fisianao mihoatra noho ny fisehoanao, ny asaribidin'ny fanatrehanao mihoatra noho ny fanampianao, mba ho miaraka tonga saina izay menaka avy reto fa tsara lavitra ianao noho ny mirakla izay vitanao. Amin'ny anaran'i Jesosy indray no isaorana isan-kasitrahana ary manambara teny, mety teny afinaritra, mety teny anintsy, teny anangana, teny amanga ny fiainana amin'ny anaran'i Jesosy. Tena kaikinao tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ianao hoe manana teny ho anao Andriamanitra hoe, ary tena hiteny aminao Andriamanitra hoe amen. Misy vonina ve hoe hiteny aminy Andriamanitra? Reny tana reny azaidina fataovy mitehaka mafy tsara ho an'Andriamanitra ary mahazaho toerana vetivety Ny loha hevitra nomeny Jesosy antsika androany dia loha hevitra nampitondraina ny lohateny hoe ny fisian'Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra. Io dia hitantsika n'ilay votoatin'ilay maninona ity taona ity. Fa Andriamanitra ny teny fa tokony vitantsika hony ny mametraka ny asaribidiny hoe Andriamanitra misy noho ny hoe Andriamanitra miasa. Ny fisian'Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra. Ny hafa fotsiny mikisaka dia miova ilay izy. Fisian'Andriamanitra sy ny fiasan'Andriamanitra. Samy hafa izany na dia Andriamanitra ihany ary no resahana. Hebreo 1:25 dia izao no ambaran'ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Fa izay manantona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa izay mazoto mitady azy. Tena misy Jesosy. Misy fotoana olona no miteny aminao hoe misy Jesosy. Ny tsara indrindra dia ianao mihitsy avy amin'izay niainanao niaraka taminy no tafateny fa tena misy izy. Ary raha sendra mbola tsy niaina an'izay ianao dia iriko amin'ny foko manontolo mba hiaina an'izay ianao fa tena misy Jesosy. Salamo 4:1 izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ny adala manao anankampo hoe tsy misy Andriamanitra. Manao izay ratsy sy vetavety izy ary tsy misy manao ny tsara. Zavatra ndresahan'ny raharaha Nicolas teo zay hoe any firenena mandroso izy dia maninona? Tsy izy dia mivavaka izany tsony ny olona. Ilay antony hivavahana anie tsy zavatra. Proof misy firenena tsy mila mivavaka fa manan-javatra. Ilay tena sarobidy anie tsy ilay hanan-javatra fa ianao manana an'Andriamanitra. Ary misy toyan'ilay izy hoe ny adala manao anankampo tsy misy Andriamanitra, fa misy teny anko manambara hoe tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Mety ho feno ny fitaovana fa ny fiadanana tsy ao amin'ny fitaovana. Ny fiadanana ao amin'i Jesosy. Ny fankasitrahan'Andriamanitra dia tonga eo amin'ny fiainantsika rehefa mino isika fa misy Andriamanitra.
ahoana ny atonga antsika ahatsapa mihoatra ny fisian'Andriamanitra. Andriamanitra misy dia mihoatra lavitra no Andriamanitra miasa, satria tsy afaka miasa izy raha tsy misy aloha. Ary ny hatsaran'ilay miasa dia miafina ao ambadiky ny hatsaran'ilay misy. Ka raha reny ary ny fahagagana, maika ve ilay Andriamanitra mpanao fahagagana ve tsy ho tsara lavitra no reny zavatra mahafinaritra be reny. Mahafinaritra ane izany hoe jambatra any am-boaka ilay olona dia ametrahan-tany mandritra ny kroazady dia mahiratra. Rehefa irahan'i Jesosy sika dia pahitana an'izany. Mionkorageanao Jesosy hoe ilay Jesosy teneninao anaty Baiboly nifanena tamin'ny Bartimeo tao Jeriko dia mbola velona mandraka androany ihany koa, afaka mifanena amin'izay jamba tandrify azy dia afaka mampahiratra azy. Tena misy izany. Ary izay anisan'ny mahatonga antsika matetika finaritra rehefa kroazady, tsy hitahita rehefa tsisy kroazady. Miofo izany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoaiza ianao raha tsisy kroazady ty taona ty? Tady kroazadin'olona any sy mihaino ve? Miaraha amin'i Jesosy na misy kroazady na tsisy kroazady. Ary mety efa tsy fotoanan'ny kroazady tso zao fa kroazy fandresena indray. Tsara tsika maika ho an'ny hafa, oui, fa tsara koa miorina tsara koa ianao aloha, satria tsy dia ilay any ivelany ampidirina loatra intsony, fa ny ao anatiny tokony ampiorenina tsara fefakaika ny mpapakatra. Rehefa tonga ny mpapakatra tsy mirakla be dia be, fa izy mihitsy ny tonga. Tsy maniraka livreur izy, tsy maniraka taxi izy ka lesy hafa ohatrany tamin'ny andron'ny Elia, fa izy tenany mihitsy ny mirao any lanitra amin'ny tsenanao. Rehefa hakanao zany Jesosy tsy maniraka olona, fa izy mihitsy midina hakanao. Oreto mety hiteny ianao hoe sambatra be Elia, fa Elia ny tena tsy nandalo fahafatesana fa tonga dia kalesy afiny. Kalesy afiny azy, fa ny ianao tsy kalesy afy, fa izy mihitsy no midina hakanao. Tana ohatra n'ilay mpivady reny dia ilay mirava ilay ramatoa hariva ohatra dia mba miantsy telefona izy miteny hoe alainao ve dia zao teny ilay rangahy hoe chauffeur no alefako. Mety efa mba savaza mba tsy milahatra zany, tsy milahatra bus, tsy manao mele, fa hafa mihitsy raha miteny ilay rangahy vadiny hoe faranako mihitsy ny fivorena, voareko hoe hiravy ianao, tsy arotro ny atongavaka anaty tomobile hakanao. Ary ny tena marina mivoa fefety ivelany miandry ianao. Ohatry ny ahoana ny fifaliany madama, mino aho fa tsimotsimototra izy mivoaka eo, ary mety nivesatra sy niary rahan'ny journée misava. Mifahoriana rehetra ambony tany eo ane isavy io isavy io rehefa tonga eny amin'irao manolotra Jesosy dia hitanao amin'izay hoe io le anton'ny zavatra rehetra. Andriamanitra misy dia mihoatra noho ny Andriamanitra miasa. Tena akaikinao, Andriamanitra misy hoe mihoatra no Andriamanitra miasa hoe. Andriamanitra manatrika hoe mihoatra no Andriamanitra manampy hoe. Amen. Izany hoe tian'Andriamanitra ianao ho faly fa eo izy na mbola tsy miasa aza. Fa tsy hoe hitady lava ny fiasany dia tsy mankafy fa eo izy. Ary mety hanerenkolakazo hoe ataovy ny asanao raha izany tsy mino anao dia hoentiny Jesosy amin'ny lalana ianao hirahirana iny Jesosy mino anao iny efarany. Marina aza makafana azy amin'izany. Hoe asio valim-bavaka mihitsy mba hitako fa eo ianao. Hitsangan'Andriamanitra miteny hoe tsisy valim-bavaka fa eto azao. Tsisy valim-bavaka iny amin'izay manontany Andriamanitra, eto sa tsy eto? Izy indray zany manontany ianao, eto sa tsy eto? Dia ianao hiteny amin'izay fotoan'izay hoe indri eto ianao na tsisy mirakla aza. Talohantsika tamin'ny radio de miracle vao mitranga fahagagana tonga tena alleluia, eto Andriamanitra, sy teka mafitsara mitovy eto Andriamanitra ry havana. Faly betaka. Dia Andriamanitra ne tena teo tokoa fa mifamindrapony mbola niasa kokoa.
satria efa mitily Andriamanitra izy fotoana tsy maintsy ho rectifier ny zalahy reto. Reo mafana fo reo bandikely reo tena mirehatra reo fa misy zavatra diso atsainy zalahy reo fa aleo zaloha andeha io aloha ny zakany fa izy fotoana anankiray zay any amin'ilay fotoana ho zakany le fantsiana dia ho teneniko amin'izareo amin'izay hoe tsy mety ity fa ity le mety ahitsio ity fa ity le teny ilaiko. Avereny hoe Andriamanitra misy dia tsara lavitra no Andriamanitra miasa hoe. Teny aminao ao fa réel lavitra, misy lavitra Andriamanitra eo no io olona eo akaikinao io. Io olona eo akaikinao io zao mino fa mino anao fa misy izy. Amen. Amen. Tena akaikinao, ianao ve mino hoe fa misy io olona eo akaikinao io hoe. Azo to dia jerena sao dia taitra izy, azo to dia jerena fa mino ve ianao fa misy izy. Raisy tanana eo ny akaikinao, raisy tanana izy teneno, misy ve ianao hoe dia valio izy mamaly le anankiray misy zany misy hoe avafy ty fotoana androany ty misy dia zao ny tenen'i Jesosy tamin'ny taona lasa iny faraparana ny taona. Réel lavitra noho ny olona eo anilanao izy na tsy hitany maso azy. Zay zany anisan'ny exercice-tsika amin'ity taona ity. Zay mahafinaritra ny tompo izy Andriamanitra ny sekoly manome exercice tsara ara-potoana ary exercice vaovao. Tsy hoe tsy hitany masonao izy dia tsy eo fa na tsy hitany masonao azy izy eo. Mahavariana fa ny atidohanao ao fa tsy hitany masonao fa mino ianao fa misy. Alleluia. Dikan'izay misy karazan-javatra zany mety tsy hampahitana anao fa misy. Maika le Andriamanitra namorona n'izany rehetra zany tsy blague le izy fa tena eo tokoa izy. Mbola réel lavitra ihany koa no le Andriamanitra eo le hoe Andriamanitra ao. Androany zany karazana jeu de mots, misy, miasa, eo, ao. Réel lavitra Andriamanitra ao anatinao noho ny sakafo hohaninao dia hitanao hoe iny fa miditra le mofo akondro dia ny tsakoko dia ny letika reny ny tendanao mihitsy ny latsaka dia enao mihitsy izany. Réel lavitra no ino ony ny présence de Dieu ao anatinao. Tena akaikinao mety tsy mandreny ininina ianao fa Andriamanitra ao anatinao Numerito 17 naran'i Jesosy zao nambarany teny. Ary Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra ety ambonin'ny tany. Raha tianao ahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra na le eo aminao sy le ao anatinao dia maneke hiaina fahalemem-panahy. Ny olona malefaka do fa tsy dur do. Ny olona malefaka fa tsy ny olona botolo. Ka raha manatrika eto ianao karazan'olona botolo dia tsy tamana eo aminao ny présence. Ovao zay. Miovao karazan'olona malemy fanahy. Ka le zany pasteur efa any misantiera avarakaraka mampalemilemy anao maika tsy miasa le mpiasa. Fa ahoana moa raha mba malemy fanahy ianao dia manonja fotsiny ianao hoe tonga dia miasa daholo ny mpiasa. Fa nga tsy maintsy miteny ianao afaka ampiasan'ny fisianao anie ny fisian'Andriamanitra avy ao anatinao tsy amin'ny alalan'ny feo miakatra anie no itenenana fa manana fahefana ianao amin'ny alalan'ny fiadanana anatin'ny fonao fa miaraka amin'Andriamanitra ianao. Na ny fitondrana mpiasa na fitondrana ny ankizy na ny fitondrana ny fiainanao tsy voatery mitabataba vao mipetraka izay tianao ho tenenina. Tsy mipetraka izany iny. Ny vava malefaka matapataolana. Tenena mianatra miteny malefaka. Dia tandremana fa tsy hoe miteny malefaka sady manindrona. Tsy le feo no atao malefaka fa le verba mihitsy ny tokony maneho fa olona tsara ianao, olona malefaka ianao, tsy olona mora taitaitra.
na dia misy zavatra be deaibe aza manaitra. Fa ny ten'Andriamanitra dia miteny fa nety be tamin'Andriamanitra hono Mosesy nalemy fanahy. Avy eo Jesosy ny teny mianaramiko izy fa za malemy fanahy sady tsy miavonam-po. Confirmeny Jesosy fa tena mety be amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny fahalemem-panahy. Averiko hatramin'ny voalohany, réel lavitra Andriamanitra eo, réel lavitra Andriamanitra ao. Mila malemy fanahy ianao. Tena kaikinao mianatra amin'ny teny malefaka hoe, mianatra mamaly malefaka hoe, avereo ianarana le izy hoe obolina 8:17 izao voalaza ny teny aminaran'i Jesosy, tiako izay tia ary izay fatra-pitady aho dia ahita. Ny fanatrehan'Andriamanitra dia tia izay tia fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa tianao fanatrehan'Andriamanitra, ilay fisian'Andriamanitra resantsika io, dia lasa tian'ilay fisian'Andriamanitra mihitsy koa ny fonao sy ny fiainanao. Ohatrany ahoana ilay hoe tianao Andriamanitra eo, tsy miandry fahagagana ianao, tsy miandry asa be, tsy hoe inona indray zao ny zavatra ngeza be ho ataon'Andriamanitra, fa izy eo mihitsy dia efa mahafinaritra be anao. Fa efatra, satria eo Andriamanitra dia resahanao. Zay mahatonga Jesosy miteny amin'ny Jaona 4:26, za izay miresaka aminao no izy. Jaona 9:37, efa nahita azy ianao sady izay miresaka aminao zao no izy. Ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra manana vava, namorona vava ary tia miresaka. Fadimy lasa fifandraisana po lalina le fifampiresahana matetika. Maraka tsara tsika treto alefa milamina be mihitsy. Rehefa miresaka matetika amin'i Jesosy ianao dia lasa mifandray am-po amin'i Jesosy ianao. Izay mahatonga ny lehilahy tsy tokony ifampiresaka matetika amina vehivavy tsy vadiny, fa manjary lasa misy fifandraisana am-po azy eo amin'ny penadambo voalohany, fa ho lasa sujet de prière sy ady mafy be indray avy eo, satria ilay fifandraisana am-po efa raikitra. Sy mihaino ve? Raha misy ny tokony ifampiresahanao matetika dia ny vadinao. Dia ahoana pasteur ohatra ka mbola célibataire dia miresaka rery. Tiako tenenina miresaka amin'i Jesosy izany. Manjary iny olona iny avy eo no ametrahanao fo ilay olona tsy misy intéressé aminao akory ohatra, dia ianao efa misinveste be mihitsy, mahatonga miresaka be zay fa ndefa MP za rehefa manao publication dia nenazy tsy j'aime fa cœur. Aleo marika koa ny riny ianao mety ny silifatra nefa na ny silifatra raha iverenana, fa mahatonga silifatra tsy miverenana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy, tsy milamina zany, tsy milamina zany. Aza mampidika izy fiainan'olona dia aza manimba fon'olona, fa tsy ho zakanao raha ny fonao no kitihana sy amboarina. Raha zao zao manangatena izy ny te horatraina, izy anangatanana tsisy ko maninona ianao no mandratra, nefa fantatrao fa izay ho ataonao ihany no averina aminao. Lasa fifandraisana am-po dia fifampiresahana matetika, ary ilay fifandraisana am-po dia lasa mahay manome lanja fa eo izy. Veriko hatramin'ny voalohany ho an'izay tsy naharaka tsara na mety eto vao tena mifoha tsara izy. Réel lavitra Andriamanitra eo ao. Mila mianatra malemy fanahy ianao mampahazo aina ny fanatrehan'Andriamanitra. Tiavo ny fisian'Andriamanitra, miresaha amin'ny foana fa eo izy, ahafahanao miaina fifandraisana am-po aminy, dia lasa mahay manome lanja ianao ny fisiany, satria fantatrao fa miresaka amin'ny foana ianao sady lasa mifandray am-po nareo mianaka. Fa enina ankafy azy ianao, satria fantatrao ny asarobidiny hoe eo izy. Amen. Araka ny resaka teo dia misy karazan'olona izy rehefa eo Andriamanitra sy rehefa ao Andriamanitra. Eo izy izay ilay fanjakany lanitra manodidina anao.
rehefa ao izy dia ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa tsaronao fa miaraka aminao Andriamanitra eo, izany hoe ny fanjakan'ny lanitra ny eo aminao, dia renao ny atmosphère-ny tout est possible. Azo reva zany atmosphère-na miracle zany le izy, zay mitranga tonga dia misokatra ny eo anatinao possible araka zany. Zay anisany hamantarina zany fa manomboka ame misokatra ny ao anatinao mahita fa eo aminao eo ny fanjakan'ny lanitra. Ninona ka mety hiteny ny olona hoe Lazarosy nefa nalevina dia efa katsoro zany nalevina, mbola sahanao no miteny mbola azo avoaka izy. Fanjakan'ny lanitra manodidina anao no mampatsiaro anao fa ny zavatra ratsy dia azo ovaina ho zavatra tsara. Tena kaikinao ny fanjakan'ny lanitra manodidina anao hoe avereny izay ny zavatra ratsy hoe azo ovaina ho zavatra tsara. Hoe Andriamanitra ao anatinao hoe enao ratsy hoe azo ovaina ho enao tsara. Hoe ianareo mahasamihafa azy rehefa eo aminao izy dia afaka miova ny zavatra rehetra. Zay ny mahatonga antsika mifampahery ninona hoentinao eto vitan'Andriamanitra zany, fa tsy izay ny mamaika an'Andriamanitra. Ny mamaika azy izy ao anatinao manovanao aloha, avy eo amin'izay ampiasainy ny fiovanao anova ny olona manodidina anao, zay vao ovain'Andriamanitra ny situation misy ianao. Dia zay mahatonga antsika raha vao maika hoe le tranga nangatantsika ovaina dia tsy maintsy mandalo ny fanovana anao aloha, zay vao ny fanovana ny olona eo aminao, zay vao manova ny tranga misy eo amin'ny fiainanao. Fa ho avy ihany tsika. Amen. Rehefa ao anatintsika Andriamanitra dia tokony ho tonga saintsika fa zay ao amin'ny Kristy Jesosy dia olom-baovao, efa lasa ny zavatra taloha, efa tonga vaovao ireo. Manana sensation ianao hoe afaka iova ny réactionko tsy mitovy amin'ny réactionko taloha. Zay ny fahatsapahanao fa ao anatinao fanjakan'Andriamanitra. Averiko ny fanjakan'ny lanitra manokatra ny ao anatinao fa possible ny zavatra rehetra. Sahirana ianao androany, possible ianao tsy sahirana rapitso. Marary ianao androany, possible stranina ianao rehefa avy eo. Zay zao fanjakan'ny lanitra manova zavatra, manova ny fahasalamany ny vatanao. Fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao tonga dia mahatonga fanantenana fa afaka iova ny réaction anao tsy ohatry ny ianao taloha. Mizavatra mahasorena mireagir ianao taloha, fa zao mizavatra mahasorena maty ny amin'ny teny ianao. Tsy mireagir ohatry ny eo amin'ny nofo intsony fa mahafetena tsy ho tezitra amina zavatra mahatezitra. Ka le izy tsy le zavatra mahatezitra no esoriny, fa ianao no amboarina dia le zavatra mahatezitra ampitombony. Mazava zany mahafinaritra. Nareo ve tsy finaritra mahainao zany reto? Hifamitaka antsika hoe iza manafotoana izy indray manafotoana anao any, ndao hivavaka tsika mba hiala izy. Tsy aleo ve ianao sotranina tsy mora tafitohana ka natonga avy any ary ny fikambanan'ny mpanafitohana tsy mandaitra aminao tsoa satria ianao mitsy dia efa afaka. Mahita fa misy olona afaka amin'ity fifadikan'ny ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Ary raha sendra manatrika eto ianao tsy afaka mifadianina, raha isy tsara fotsiny le teny fa afaka hiatra le teny ene. Mety hoe miasa mafy fotsiny ianao fa le mifadianina mba tsy miasa mafy satria sensible kokoa ny radara sy ny antenne, zay fotsiny le izy. Zany hoe mandeha le onde avy amin'Andriamanitra, ianao tsy mifadianina tsy maintsy mampiakatra pilôna avo be, fa le mifadianina ohatra ny antenne kely mipotra eo amin'ny-paosy kely zaratra misy mahitsy zay fotsiny to dia efa mikapita be. Zay fotsiny différence n'le izy. Fa ny fiasan'Andriamanitra sy ny fisehony afaka hitovy satria Andriamanitra ne resantsika. Andriamanitra koa ne tsy faly ampijaly anao tsy misakafo zany. Tsy ohatry zany Andriamanitra hoe aza misakafo dia mekonty, tsy ohatry zany. Fa ianao matsapa tena hoe misy zavatra ohatran'ny tsy mety miova izy zany, sao dia tokony tsy sakafoanana kely mihitsy mba ahafahan'le izy miakatra tsara avy ao anaty. Manomboka renao amin'izay hoe possible afaka miova kay zay ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Misy zavatra mahasorena, tsy le zavatra mahasorena ny angatanao Andriamanitra hoe isoro le zavatra mahasorena. Mety misy mpitondra firenena zao mahasorena anao, lasa indray tsika aloha. Dia tsy le mpitondra ny kasehan'Andriamanitra fa ianao no ampianarin'Andriamanitra mba tsy ho sorena, fa tian'Andriamanitra iaraha miasa mba ho fantsona afaka hivavaka ho an'izay Saul manondrana ny ambadimbadika any, ho
tonga Paolo mijoro atsoatsy tsy mahay nitiaka ho an'Andriamanitra. Ao zao misy reraka be manao an'izany teny zany tsy vitako zany ary aza terena amin'izany tereko ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta manomana mandrakizay mantsika efa tsy vazivazy ilay izy. Tsy tiako olona anankiray izay no atonga anao tsy ho lasa any dia ilay olona koa zany mety tsy lasa matoa tazomina koa izy. Andriamanitra ny rariny. Andriamanitra ny rariny fa tsy miara-miasa amin'ny olona kizitina. Zay. Tsy hoe rariny dia hiasa izy. Fa ny tempéramentnao aoka ianao malemy zay ilay resantsika teo hoe Mosesy hoe malemy fanahy dia mahazoaina ny fanatrehan'Andriamanitra. Ka mety ho mpitondra firenena resaka, mety ho mpitondra fivavahana, mety misy pasteur afara izay tena tsy tianao mihitsy nefa ianao any an-danitra. Hono. Entre guillemets, sûr avy ianao fa hoany. Misy pasteur anankiray izay manana fotoana anao, mety rory zareo, mety mpivady mihitsy. Dia te laza aminao fa amboary ny fonao fa tsy lasa. Itsina andresika tsy lasa. Zany efa mpanao tsy isy rarahinana zany tsy lasa e. Tsy asa le izy fa fo. Aza atao an'izany pastor efa nasakra be hatrany ambanivohitra. Ianao no te hoany. Amboary mazava ve zany amboary ny fo dia miverena any ambanivohitra. Endeka ho an'Andriamanitra. Tiaka ho an'Andriamanitra. Amboarina ny fo. Satria ny antony amakivaky ny taontsika. Tsy hanenjika performance sy asa. Hoe firy ny séminaire vita tamin'ny taona lasa? Firy ny séminaire vita? Natsika ireo tsy nanisa. Firy tokoa? Esy pasteriera? Firy? Aza kopahanao fotsiny fa isao vetivety rangatena. 5. Dia metraka tsika mba tokony ho folo amin'ity taona ity. Tsy zany ny enjehana. Ny fono anatrika séminaire ve ny ovo. So dia ianao mila séminaire fa tsy lehana. Zany mbola tsika fonona daholo zany. Fa rehefa ao anatinao ny fanjakan'Andriamanitra dia misokatra ny ao anatiny hoe za Jesosy afaka miova kay. Afaka miova ny réactionako. Taloha mora sorena, zao tsy mora sorena. Taloha mora tezitra zavatra tsisy dikany dia tezitra. Zao zavatra misy dikany fa tsy mihontsina. Tavy amaina moa e. Salamo 119:68 tao mbola hiditra lalindalintsika amin'ilay hoe Andriamanitra misy sy Andriamanitra miasa. Andriamanitra miasa ilay hoe rehefa eo izy, Andriamanitra misy rehefa ilay ao izy. Salamo 119:68 zao lazainy teny amin'ny anaran'i Jesosy. Sady tsara ianao no mpanao tsara, ampianaro ahy ny didinao. Zavatra roa mazava ilay izy ary io maneho an'ilay hoe Andriamanitra misy, tsara ianao, Andriamanitra miasa, mpanao tsara ianao. Andriamanitra tsara mampifantoka ny fahatsarany aminao Andriamanitra. Eno tsara, eno. Ny fisian'Andriamanitra ao anatinao dia tokony azo antoka ianao fa mifantoka aminao Andriamanitra ary tsy manome tsiny ianao. Tsara sy tanteraka izy aminao. Tsy manameloka anao. Tsy manameloka ny Andriamanitra, tsy manameloka anao. Tsy manary anao. Tsy leo anao makaleo be io. Tavamenina tsara fa izy ihany mazaka. Izy ihany mazaka anao e. Zay mazakazaka ihany no ny aminy fa ny tena mazaka anao tsy zay fa izy. Mba fantatrao. Makaleo ianao. Pasteur zany efa eniko anetrana tonga te ianao ndray teny zany tsy zakako zany. Ny antony Jesosy rery ny tena mazaka anao. Ary izy ny tsy leo anao. Pasiteka kosa ho an'izay toetran'i Jesosy zay. Lasa ianao ko miolaka ianao ko miodinatsy ianao tsy leo mihitsy izy. Satria manantenatra ny farany izy. Fa ho tanteraka eo amin'ilay programa mpiovana no mano anao ianao. Misaina anao izy. Ty zany valy le ady ao an-trano. Nareo reto tsy misaina mihitsy. Valy izay Jesosy ny tena misaina anao. Vao mivoaka ao an-trano fotsiny vadinao dia tsy voatery isaina anao. Fa misaina an'izy izy. Tsy voatery hoe misaina an'iza. Oh là là.
saina ny asa izy. Ohatra vaky ve le pneu dia sainanao ve izy? Zay kely izy na an'izay mivadiko. Pneu vaky aloha zao ny fantohana dia atao izay hampandehana iny. Dia raha eo ianao miteny hoe ianao ty tena tsy tia mihitsy fa maninona? Eo pisoloana pneu dia tsy misaina ianao. Reto fa misy anankiray izay na miasa izy na sahirana naizana izy na mikarakara fiainan'olo-kafa amin'ny fiheveranao azy dia misainanao foana izy. Jesosy avy any Nazareta. Ka ho an'izay olona tonga eto nireradraraka fa ohatrany tsisy misaina izy dia ianao mihitsy aloha ny tsy misaina. Hay aloha izay fa hoarinan'izay miovy izay. Amen. Satria horenao amin'izay hoe wow, izay tsy ho hitako any aman'olona aikay hitaka ao amin'i Jesosy. Tsy tenenina amin'ny olona zany hoe nareo tsisy ilaka nareo fa nareo tsy misaina fa Jesosy misaina. Tsy any aman'olona zany ny tenenina fa ianao sy ny tompo amin'ny secret place ny mahatsapany. Aloha ampianarana reto fandraindray za tsy te hihaino telefona ve pasteur ianao ve nampianatra an'le vadiko hoe tsy mila anao izy fa Jesosy zao rery nila. Any amin'ny Jesosy ianao no miteny an'izany fa tsy hoe mason'olona ianao no miteny hoe za tsy mila anao fa Jesosy rery nila. Jesosy rery ny mahavita miady ho anao. Zany zao Andriamanitra tsara daholo zany ary Jesosy inkio tsy mba manala baraka anao. Ny olona mety tsy fananina tsy voatery tsy hoe fananina be hoe fomba ray dia hoe anao programme manala baraka. Misy loha zay fa reny fetinam-bavaka tsy reny le resahako. Fa le misy zavatra tsy apozinao tamika misilifatra amin'ny fiantsoana azy, miderapy, mivilana, tsy haiko inona daholo re. Tsy sainga manga. Zavatra tsy apozinao zany dia mety ohatrany hoe misy fotrany hoe endrika fanalam-baraka tampoka. Fa te hiteny aminao fa Jesosy tsy manao erreur mihitsy. Izay ataon'ny tanany tsy maintsy misy fifarahana tsara foana, tsy maintsy voninahitra foana. Fa izy fotsiny teny izay miara-miaritra, misy fiaretana. Rehefa mitranga le izy dia tsy mahazo mikoropaka ianao, izay le miaritra. Ajanonao ny tisy nday. Tsy hoe manao le olona dia valianao arak'iny. Izay zao le miaritra ianao satria tsy izay tsony ny réaction an'ny olona vaovao. Tenenana zavatra tsarariny ianao tsy voatery miteny hoe tsarariny zany. Tenenana zavatra tsy marina endrikendrehana ianao tsy voatery tonga dia mireagiry ianao hoe raha zay kosa tsy maintsy miteny ny olona matiny amin'ny tena zany ohatry ny kadavra iny nofo mangatsika ny tompoko lahy iny dia medivanao iny nananakatena lasa nareo volaka tsy navianareo ary maninona tsy mamaly tenena satria efa maty. Ny olona matiny amin'ny tena zany maty ny réaction. Tsy mamaly, tsy mora mamaly sensible be tsony amin'ny zavatra mampasensible. Tadio tsara fa le tsy zakanao mihitsy ny kitiany devoly. Hoe mino ahy ianao. Devoly tsy andany fotoana amin'ny zavatra zakanao zany. Hoe mivorona zareo dia inona ny zakany dia inona ny tsy zakany. Ndao ataontsika hoe le zavatra zakany. Manao an'izany zany izy. Inona ny tsy zakany? Iresaka hoe matavy io tsy zakany mihitsy. Dia io foana kitikitiany lava eo. Dia tsy ianao matavy natao mahi, dia raha iny Jesosy. Fa ianao matavy natao mahazaka. Mety tsy matavy ihany, fa mety mahi koa ianao dia inona ny izingizinany io. Nareo te ahoana ohatrany tsy mihinan-kanina mihitsy inona. Lanizy daholo sakafo aminareo ny olona le reto méchant nareo efa nahita olona kely fa mihinan-be. Misy ato. Tsy mitodika any fa misy ato. Dia misy koa ngeza be fa zara raha mihinana dia endrikendrehana ry zareo. Aza mitsara ivelany izay ngamba izay leson'izay aloha. Aza mitsara ivelany dia aza mora sorena amina zavatra. Fa maninona antsika ny sorena? Fa maninona an'izany tenenina an'izay? Fa maninona le tenenina?
ho ampianarina ve ianao hoe ampidiro ato dia avokato formation tsy ilaina tainy zany mamahay azary daholo rehetra hoe avidiriko ato dia avokato tenin'Andriamanitra rehetra tsy azo atao an'izay. Tena akaikinao arao akaiky ny fonao hoe inona le mahamora sorenanao hoe inona le mahamora miakatra anao hoe inona le tsy zakanao tsy azoko tiany iny hoe tao amin'i Jesosy iny hoe mpanjino ny fisian'Andriamanitra hoe aza rarahina le tsy zaka hoe noho ny amin'Andriamanitra manatrika eo hoe ninninona endrika tsara toetra nofinofisinao dia tsy hitanao any aman'olona zany te ilaza aminao ajereo Jesosy fa any aminy le toetra tsara be nofinofisinao hatramin'izay iny hoe tena ave misy ohatr' izany misy zany ao amin'i Jesosy. Ohatrany ahoana aloha Andriamanitra mpanao ny tsara avy eo tsika indray fanoharana dia mazava amintsika mba tonga tsika hifantoka anome voninahitra n'Andriamanitra sy akafy kokoa izy tsara no izy mpanao tsara, izy misy no izy miasa, izy manatrika no izy manampy. Ny herim-pahatsarana anova zavatra eo aminao dia afaka manova ho tsara ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao. Raha tsy tarekely ny telefoninao misy efa vaky sady efa misy toso tsy mandeha nefa zarara mahazo réseau. Vitan'Andriamanitra manova an'izany ho telefonina tsara tarehy be mihitsy. Voajerenao fotsiny tonga dia mirehatra ilay izy. Kipinao maso tonga dia miantso. Ya, vitan'i Jesosy te hitery aminao zany hoe aza mitady an'izany amin'ny toeran-kafa fa ao amin'i Jesosy afaka manao an'izany izy fa remarqueo amin'izay tsy izay ny mahamaiky an'i Jesosy fa le fiovan'ny ao anatinao. Misy zavatra tsy mandeha amin'ny laoniny eo fiainanao. Misy fitaovana tsy dia tsara, meuble, fiara, trano, confort, akanjo, asa, volo, nify. Ny herim-pahatsarany afaka hanova zavatra ho tonga tsara. Ary io tsara lavitra io tsy nampiasain'i Jesosy ho an'ny tenany fa nampiasain'i Jesosy ho an'izay olona nanantona azy tao amin'ny ministerany. Marary, sitrany. Fanjakan'ny lanitra ilay resantsika. Fanjakan'ny lanitra manova zavatra ratsy ho tonga zavatra tsara. Avereno. Fanjakan'ny lanitra manova zavatra ratsy ho tonga zavatra tsara. Ohatry ny any an-danitra. Ao rehefa misy marary nananton'i Jesosy dia nositranina satria tsisy marary any an-danitra. Ny sambo naninona tsisy ninninina ny fenoan'i Jesosy satria any an-danitra ny hazo any mamoa 12 voankazo isam-bolana. Ny eto aminao ndray mandeha isa-taona indraindray raha tsy zarara maminy avoaka ilay izy. Fa ny any an-danitra 12 karazana. Tonga any izay ianao dia mipotra vatsy amin'ny papay, mitaingina etsy ny akondro. Maranata. Ohatran'izay fahavokaran'izay tonga dia fenoan'Andriamanitra karazana trondro koa ny sambo betera. Misy maty ve eo? Tonga dia velomin'i Jesosy satria tsisy maty any an-danitra. Misy olona mitomany ve? Tonga dia karakarain'i Jesosy satria any an-danitra fafana ny ranomaso rehetra. Andriamanitra manomana ny tsara lavitra, izay ilay fanjakan'ny lanitra, izay ilay Andriamanitra mpanao ny tsara. Tena akaikinao misy tsara lavitra miandrinao amin'ity taona ity hoe fa ataovy tsara aloha ny ao anatinao hoe. Eny io tsara, misy zavatra tsara lavitra ao anao amin'ity taona ity. Ao fa ataovy me tsara aloha ny toetranao mba ahafahan'Andriamanitra mitondra anao any amin'ilay tsara lavitra no manino anao. Ka tandremo sao dia ilay tsara lavitra fotsiny no raisinao dia ilay fantsiana toetra mody hodiano gaiky. Aza hodiana fanina ilay fanovana tian'Andriamanitra ho azo tsapaitanana avy ao anatinao. Jereo fa ny paozin'ny lakroa any positif plus dikan'izay isaky mibanjina lakroa zany ianao tokony manantena hoe tena tsara fiafarana nga ty resaka ty. Zay zao fanjakan'ny lanitra. Fa ny fanjakan'Andriamanitra ao anatinao
tena iova ihany le selahy. Zay zao a fanjakan'Andriamanitra. Mahita olona tanteraka amin'ny fiovana atoato. Misy zavatra tsy resinao zay hatramin'izay manomboka ho resinao amin'izay atoato. Misy zavatra tsy zakanao hatramin'izay manomboka ho zakanao amin'izay atoato. Dia manomboka iova le attitude anao, manomboka hivavaka ianao ho an'le manao an'le tsy mahazaka. Fa tsy hoe mivonto be ny oronao eo amin'ilay sujet de prière rehefa mandalo eo amin'ilay anarana tsy tianao. Dia dinganinao, Andriamanitra mivavaka ho an'ny Ianina sy ary ny fianakaviana rehetra. Rehefa mitondra-bavaka olona ianao dia lasa tianao azy ilay olona. Zany mbola secret amin'ny prière sy ny intercession. Tsy possible hoe vavaka olona tsy tianao zany. Vao eo fotsiny dia mety ho azy ny fo. Zay mahatonga n'Andriamanitra ny teny mivavao amin'ny mpitondrany. Oviana ianao zao nanao an'izay tsara farany. Vavaka tsara fa tsy hoe Andriamanitra noho ny eny adiny ta io président. Men andeha amin'izay andeha any amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Maka fotoana ianao. Andriamanitra. Mampalahelo izy ihany. Zany ny intercession. Azo toro anao any. Fa raha hoe ianao mampalahelo dia ianao no mila intercession. Fa tsy ianao ny intercesseur. Ny intercesseur mora malahelo ny olona izay tinam-bavaka. Pasteur Junias. Raha vao tsisy alahelo anatinao hoe Andriamanitra tena avoaraka amin'ny firenena. Toy izay Andriamanitra hoe fa izy eo amin'ny firenena ny tinam-bavaka. Firenena fotsiny. Satria tsy te hivavaka ho an'ny mpitondra. Hoeto anatin'ny fivadikanina izany fo zany. Tsy tokony ho sorena amin'izy ianao. Raha miteny hoe tsy tokony ho sorena, tsy mahasorena ve ilay izy? Misaotra betsaka namaly tamin'ny Kitsipo. Mahasorena ilay izy. Fa ianao mihitsy ny misafidy tsy ho sorena araka ny nofo. Milese passé ianao ao anaty fanapa-kevitra. Mba hibanjinanao amin'ny fahadiovanam-po an Jesosy. Tsy voatery ho mpitondra ihany fa mety ho vadinao. Fa raha ny vadinao mahasorenanao, tsy possible hivavaka ho azy ianao. Raha ny zanakao no manafitohana anao, tsy possible hivavaka ho any zanakao ianao. Fa tsy maintsy amboarina aloha ny fo, ary izay no isorana ny tompony afisiany vavaka. Eo amin'ny vavaka Andriamanitra miandry ianao mety aloha vao atao mety izay entinao amam-bavaka. Tana ny vavaka. Zay mahatonga ilay hoe pastera, eto am-bavaka. Non. Fa valo ianao. Dia avy eo mivavaka manampy mivavaka ataonao. Tsy hoe malaina. Fa tsisy dikany raha hoe za hivavaka anao nefa ianao tsy mivavaka akory. N'Andriamanitra ary gaga hoe mangataka ho an'izy ianao. Mangataka ho ty olona ty. Io olona io tsy mangataka inina ty amiko. Iza tsara. Afa-baraka ilay mpanao intercession. Fa ny tsara indrindra efa mivavaka koa ianao any amin'izay misy ianao any. Dia miteny ny mpiara-manompo amin'izay hoe mba tsarovim-bavaka ary reto miaraka tonga eratren'Andriamanitra ny mpiara-manompo. Andriamanitra ianao. Tsy voatery manao zany fihetsika zany. Sao dia mianatra an'izany ianao ny aminao ny mangina. Ohatrany ahoana vampastera anazy Andriamanitra. Tsy fihetsika ivelany ilay izy any anaty tsy amin'ny laoka. Dia iny amin'izay Andriamanitra mijery. Iza tsara, ohatr'izay mihitsy ilay feoany. Iza tsara io marina izy. Alefaso hoe vavaka amin'izay mba tsarovy izy Jesosy. Mba omeo azy ilay viza fa io foana neny mampahory azy eo. Misy azo eto mantsy. Misy mila vazako ve? Ale viza iny aloha ka eo aloha. Alléluia. Reto misy personnage izay niaina n'ilay hoe Andriamanitra tsara sy ilay Andriamanitra mpanao tsara. Dia ho hitanao amin'izay hoe ay eto kay ny tokony hametrahako ny foko bebe kokoa mihoatra noho ny eto. Mino fa efa me mazava be dia be dia efa nitany saina teo ane. Ndeo jery ny fiainany Maria tsika ohatra. Ny fisian'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Maria izao dia tsy nanameloka amin'ny Maria izy. Tsika izao mety mieritreritra hoe maivana izany. Fa ho amin'ny Maria izany tena tsy maivana. Satria ny olona rehetra nanome tsy ny azy foana. Enao ty dia vehivavy tsisy ilana azy. Ilay olona efa tsisy ilana azy. Mbola hozonina ho tsisy ilana azy. Enatra ho amin'ny fianakaviana. Jery eo ty paozinao. Aleo mihitsy ny hoe sorona tsy ho fianakaviana. Malala
labaraka amin'ny fianaka zany foana no heniny tsisy ohatranao ty mihitsy ianao ty nga mampivaro tena mahatsiravina indrindra tao zany foana ny heniny. Jesosy rery ny teny hoe za tsy manameloko anao, afaka hiova amin'izao ora sy fotoana izao ny fiainanao raha mety ianao, afaka fafako ny lasanao. Zany le Andriamanitra tsara. Tao aorianan'le fiaonan'ny Maria tamin'i Jesosy dia novainy Jesosy ny tao anatin'ny resaka fifidianana. Tsy nifidy lehilahy tsony izy fa nifidy anjara tsara. Zany ny changement entin'Andriamanitra. Tsy eraky ny tampi-tanàna mitady lehilahy fa eraky ny trano mitady Jesosy. Nanomboka hitan'ny Maria amin'izay hoe tena le lehilahy tsy azo ametrahana fo, fa tia Jesosy ty azo ametrahana fo. Mety nisy tamin'ireo client-ny Maria ireo mety nametrahana fo ny hoe ty mba mety apakatra ho vady, mba ho lasa vady, mety ho zany ange le lehilahy koa mampiresaka satria te hahazo fihenam-bidy. Dia i Maria mety mba halay-panahy zany ndry sao dia mba fotoana kosa ary mba hiala amin'ity azy ity, vitahan'ny lehilahy izy. Fa rehefa nahitan'i Jesosy izy tonga saina hoe ty Jesosy ty tsy hamitaka, tsy ohatry ny lehilahy rehetra, na ny fijeriny ary tsy mitovy mihitsy. Ny lehilahy rehetra rehefa mijery ato dia fantatrao zao mihitsy mila zavatra, fa ty Jesosy rehefa mijery tsy mila ninninina taty amiko izy, zany nila famonjena avy tany aminy. Manao bilan kely Maria rehefa le fifadikana ohatr'izao dia tapa-kevitro Maria tena leo any ny lehilahy dia tsy hoe andray hitady vehivavy indray tsy izay, fa délivre izy, tena afaka izy dia niova fiainana. Rehefa mitomany Maria dia zao no tenen'ny olona hoe fafao ny ranomasy fa zany ny fiainana e, aiza ny vola tody ohatr'izany. Dia rehefa sendra mamitaraina izy mety any amin'ny fianakaviana dia zao no teny fianakaviana normal be nareo raha mitomaniko, zao ny asa anareoko tovy amin'ile teo ihany. Anao inona moa io vokatra ny natao io e, io eretory sea eretory tia zay efa tsy neny tsony mantsy efa nifa ny dégradé eretory tia ranomasy izy ny teny manaova ny asa. Fa rehefa nitomany izy andeha izahany Jesosy tao am-pasana dia sambany izy nandre olona ny Jesosy hoe raha vehivavy maninona ianao no mitomany, zany no atao hoe Andriamanitra tsara. Mpanao tsara, inona no nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainan'i Maria? Délivré tamin'ny démonie fito izy, délivré afaka. Ary indrindra niova asa izy, lasa mpianatry ny tompo. Najanona ianko ny asa fivarotan-tena fa miverina tamin'ny antom-pisiny izy ama Marie Madeleine azy. La sisy nanao gâteau kely eraky Jerusalema sy Betania nahatsiro ny Madeleine ny Marie tamin'izany misy zavatra miovy na ny zavatra ety ivelany na ny zavatra ao anaty. Fa te-teny aminao le ao anaty no compte bébé kokoa. Tena kekinao fisian'Andriamanitra hoe sary bidy lavitra no fiasan'Andriamanitra hoe. Saolo mivadika Paoly dia aveo faranantsika amin'ny Petera. Ohatrany ahoana le fisehoana le fisian'Andriamanitra azafady. Tonga dia iny Jesosy dia niteny taminy hoe atsoka ianao, le olona amin'io mbola hanenjika. Tsy hoe faisiko ianao Jesosy tsy niteny hoe to dia mipotra avany. Raha nytitsika zao le mpijery film d'action reny. Tonga dia fizy ianao, je suis Nazareth, Jésus de Nazareth. Dia tonga dia manao démonstration de force Jesosy. Tonga dia miendaka ny tanan'i Paoly. Qui es-tu Seigneur? Fa tsy tonga nafay Jesosy, zao tenen'i Jesosy, fa manaiky nenjehanao ny boikeliko. Teo izy Saoly. Ozy Jesosy azafady, fa maninona keny manenjika? Teo izy Saoly.
za tsy nanenjika anao fa boaikelinao ny anjehako tsangan Jesosy zay ataonareo amin'ireny kely reny rangaha miatra amiko aza mifanao an'izany fa tonga dia izao no teneniny voafidiko ianao tonga dia jamba tonga dia niova ny zavatra rehetra tonga iantso an'i Paoly Jesosy tonga monjy azy nefa olona nanenjika azy aiza anao nahita an'izany hoe olona enjehanao dia to dia todika tamiko to dia mamihana anao Jesosy ihany zany ary tsy vita mifiny fa tonga dia nomeny monda izy zany mpisôdy nanenjika an'i Jesosy iny enjeh hoe todika tamiko Jesosy dia fihininy apôstôly fo ane zany fo mahatakatra fa afaka miovana ny olona faran'izay ratsy azy zay le Andriamanitra tsara raha misy ny manana fanantenana fa afaka iova ianao dia Jesosy ny fanantenan'i Jesosy hoe tsy hivaly ny finoan'i Jesosy ve dia tsy iseho ny vavaka ataon'i Jesosy ve dia tsy hivaly iova ihany inge ianao io ary tsy maintsy miova ianao aminaran'i Jesosy ninonina ny lalovan'i Paoly amin'izay rehefa niova izy dia ireo marika eo fa joro avy-nombelona fo ny Paoly hoe teo anilako ny tompo teo anilako ny tompo teo foany Jesosy nampahery hatramin'ny farany zany fampaherezany zany zao Andriamanitra tsara le Jesosy miteny aminao mihitsy ny hoe tsy maninona io fa mitsangana indray zay le Jesosy miteny aminao hoe aza matahotra fa mbola etao aminao zay tsy le fampaherezana hoe mitsangana fa omeko fiara ianao tsy iny fa le mitsangana fa mbola miaraka aminao iny ny antom-pitsangananao mantsy tsy andeha hijery le fiara fa ny antom-pitsangananao satria niteny taminao Jesosy fa miaraka aminao izy le fahatsaran'Andriamanitra le fisian'Andriamanitra tokony hiritsika mihoatra nanova ny Saoly dikany hoe Saoly mantsy désiré nirina ny anarako zao misy hoe nirina fanovain'Andriamanitra lasa Paoly le petit ny anazy zao tsy mety fa ny anarako hoe le gros samy manana ny fitondran'Andriamanitra mpanompo moa zany fanovain'Andriamanitra le anarany le hoe irina mantsy ohatrany hoe tadiaviny azonao zany hoe ny amin'izay ale dia irina tsy aniry olona fa irina olona fa nahetrin'Andriamanitra le alovaina le anarany tsy le irina tsy le mametraka ny tenany hoe ilaina fa le kely satria iankina amin'Andriamanitra ohatrany ahoana ny fomba nanehoan'i Jesosy fa mpanao tsara izy teo amin'ny fiainan'i Paoly niova asa mpanenjika fiangonana lasa mpanangana sy mpanohana fiangonana lasa mpampahery hatrany am-ponja tsy le hatrany am-ponja le miditra dia mivoaka fa izy mihitsy ny any am-ponja mampahery ny aty ivelany asan'Andriamanitra miova ary tamin'izay fandraharana nataon'i Petera nataon'i Paoly azafady dia nitahiany Jesosy ny asan'ny tanan'i Paoly zany zao le Andriamanitra mpanao ny tsara raha misy olona zany manatrika eto ny fanirianao mba tena iroborobo ny asa mandrarahanao mbola eo amin'ilay Andriamanitra mpanao tsara zany ny ao am-ponao fa mihoatra lavitra noho izay ny tian'Andriamanitra ho saintsainao Andriamanitra tsara izy eo mivarotra nefa tsy mandeha fa taizaka e Jesosy rehefa nitory-teny tanatin'ny sambon'i Petera fa inona ke ny nitranga teo amin'ny sambon'i Petera rehefa nitory-teny teo amin'ny sambon'i Petera Jesosy tsisy trondro mahavariana eo Jesosy fa tsisy trondro satria te hampifantoka Jesosy amin'ny Petera ny fisiny aloha zay vao ny fisehoany hitanareo amin'izay ny fisiny aloha fa ao Jesosy zay vao ny fisehoany fenona trondro le sambo fa ny pirofo fa ny pasy an'le examen Petera na dia feno trondro ary le sambo dia lasa izy nandao an'le zavatra tsara nakany amin'i Jesosy tsara faranantsika amin'ny exemple momba amin'ny Petera dia hiditra amin'ny fiombonantsika atonga antsika tena hametraka ny asaribidin'ny fisiny mihoatra noho ny fisehoany ny fanatrehany mihoatra noho ny fanampiany tena akikinao tsara lavitra Andriamanitra misy hoe no hoe Andriamanitra miasa hoe ohatr'izao ny fomba ny sehoan'i Jesosy amin'ny fahatsarana
ny fisiany Jesosy teo amin'ny fiainan'ny Petera. Ozy izy Jesosy, vavaka ao amin'ny finoanao aho mba tsy ho levona. Jesosy anie mikalkula mba tsy ho lavo ianao, izany no mahatsara azy. Manao kajy Andriamanitra mba tsy hiemotra ianao. Manao planin'Andriamanitra mba tsy ho lavo ianao, mba tsy ho resy ianao. Zany fisainana zany mihitsy le maha-Andriamanitra tsara azy, misaina zavatra tsara ho anao. Rehefa dobo tao anaty rano ny Petera, niantso vontsy, tonga dia nivonjeny Jesosy ara-potoana. Rehefa avy nandà intelo, inona ny réaction Jesosy? Andriamanitra tsara izy. Nandà intelo Petera, dia inona ny réaction Jesosy? Rehefa miveriny Petera, dia ahoana? Niraisiny. Satria izy efa niteny fa izay manantona tsy mba ho lavoko mihitsy. Ny fahatsaran'Andriamanitra afaka mandray anao izy, na sendra nandà azy ary ianao, na sendra niodina ary ianao, mbola mandray anao izy. Zany ny fahatsara. Izakay ny andray anao avy any amin'izay betizy ataonao any. Jesosy, raha nanao erreur eto anatina fiasana, iny fiasana iny tsy andray anao tsony, ary iny fiasana iny antso fiasana namany mba tsy andray anao. Zay le hoe maty pasy por. Satria aratsy ny olona ianao any amin'ny orinasa rehetra, mba tsy hahita rirana ianao satria nanao fahadisoana tao amin'ny anankiray. Za te hilaza aminao, fa nafiry fahadisoana ataonao ka vonona ianao niverina amin'ny titolo-akanjo ity ho ao amin'i Jesosy, dia mandray anao izy satria tsara izy. Rehefa feno tahotra Petera dia Jesosy namoaka azy avy tao amin'ny tahotra. Zany Andriamanitra tsara. Nanampy amin'ny Petera ho fatiny amin'ny tenany. Averiko amin'izay le izy. Nivavaka ao amin'ny finoan'ny Petera Jesosy mba tsy ho levona ny finoan'ny Petera. Zay le Andriamanitra tsara. Le Andriamanitra mpanao tsara le fantataraiko teo, ny fenoan'i Jesosy sambo ny foana tsy nisy ninina teo amin'ny fiainan'ny Petera, nataony nasiany superabondance. Raha fozam-bavin'ny Petera narary, tonga dia sitraniny Andriamanitra mpanao tsara. Etra tsy voaloha, tonga dia nalota ny fomba mirakla. Andriamanitra mpanao tsara. Mahita etra be dia be voaloha amin'ny titontio amin'ny fiainanao naran'i Jesosy. Mety tsy amin'ny fomba le calcul etretinao iny izy, andray zany tsy maintsy amidy, tsy voatery mivarotra fa Andriamanitra mamatsy ho voaloha eo amin'ny naran'i Jesosy. Tsy afa baraka amin'ny resaka etra zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kery avy Nazareta. Zany nitranga tao fiainan'i Petera dia nisauveny Jesosy tamin'izany izy. Mpanao tsara Andriamanitra. Nisy taona tany Ponzy Petera, asan'ny apôstôly toko 12, navoakan Jesosy avy tao izy. Mpanao tsara. Fa rehefa tao amin'ny tahotra Petera, navoakan Jesosy avy anatin'ny tahotra, tsara izy. Le zavatra manjoanao zany, le any anatinao any, iny ny fisehoan'Andriamanitra amin'ny mahatsara azy, tena ilanao azy. Mihoatra no le manjoanao ety ivelany, tahaka ny hoe marary, any Ponja, tsisy vola, zay mety hoverina fa hoe fampahoriana sy fijaliana. Le fijaliana ao anaty aman-toetra mihitsy ny tonga dia hijoroan'Andriamanitra amin'Andriamanitra tsara azy. Teo a Getsemane, niaro amin'ny Petera tsy ho faty miaraka aminy Jesosy, satria tsy mety raha maty miaraka aminy Jesosy i Petera. Misy ao amin'ny Petera mpanarato-olona fa tsy mesy. Petera ihany koa tsy mesy. Ary tsy eo amin'ny azo fijaliana miaraka amin'ny Jesosy ny rendez-vous, fa eo amin'ny azo fijaliana manokana amin'ny fotoana rehefa vita ny mission amma Petera azy. Ny fisian'Andriamanitra dia sarobidy lavitra noho ny fiasan'Andriamanitra. Ny fisian'Andriamanitra dia le manova ny ao anatinao sy le mampahery anao avy ao anaty. Fa le fiasan'Andriamanitra, le fisehoany manova n'le zavatra entina mambavaka iny. Hoe misy zavatra tsy mety ty mba atao mety, iny fisehoan'Andriamanitra. Misy zavatra ratsy ty mba atao tsara, zavatra. Raha vao zavatra zay dia fisehoan'Andriamanitra. Fa raha vao enao dia efa fisian'Andriamanitra zay ny manao intervention. Dia zay mahatonga an'i Jesosy miantso antsika amin'ny titoanty sady manasanao hitsangana. Miandry antsika Andriamanitra mba ho tonga eo amin'ny vohatra ny fandresen-dahatra, ametraka ny fisiany ho mihoatra noho ny fisehoany. Mangataka ny Lioan Joda hiakatra eto, anao hira anankiray antsika dia hiditra amin'ny fandraisana. Raha zany fahatsaran'Andriamanitra zany, iza no iarahanao sy andanianao fotoana mihoatra? Olona
mety ho mora leo anao ve? Mety mifosanao any ambadika tampoka any, mety mivadika? Sa Andriamanitra sakaiza tsara? Iza no ametrahanao fo? Olona mety miova ve? Sa Andriamanitra tsy miova? Nisy fotoana izay Jesosy nanontany, satria rehefa nitondra révélation momba fandraisana izy, dia izao no tenen'ny mpianatra hoe be dia be izy miverin-dalana tamin'ilay toroteny nataonao ilay hoe za ny fihinana, nofoko ny tena fihinana, mila mihinana anareo. Dia raha vao minofo ianao no mandray an'izany dia hoe sekta kanibale. Fa raha ho mifanahy ianao mihainao an'ilay izy dia fantatrao hoe miombona tena sy raha amin'ny Kristy, miray latabatra amin'ny Jesosy. Dia izao no tenenin' Jesosy, niala ry zareo dia nyfanontanian' Jesosy, nareo koa ngamba hiala? Satria fanarahana an' Jesosy dia tokony ho fanapa-kevitra entitra. Valy tenin'ny Petera finaritra izao no teneniny hoe ho aiza moa izahay ozy izy, ianao no manana ny teny fiainana mandrakizay. Alohan'ny irosotsika amin'ny fandraisana, andao tsika hiteny amin'Andriamanitra hoe aiza moa no alehanay raha tsy eo aminao. Andao tsika hankafy ny fanatrehan'Andriamanitra. Izay ny mahatonga ilay tononkely ilay tiako ny anatrehanao. Reny izany tsy hoe ho iraintsika fotsiny, fa tena hiainantsika mihoatra noho ny hoe hitiavantsika hita fahagagana. Sy Andriamanitra miasa maneho ny heriny eo amin'ny fiainantsika. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Saotra betsaka ny amin'ny teninao manahitra sy mampatsiaro anay fa sarobidy lavitra anao ny fiasanao, ny fisianao eo amin'ny fiainanay. Anisany etaentanay mo amin'ity taona ity, anomananay ny fiavianao sy ny fiverenanao mampapakatra anao. Ny ahaizanay mametraka fa tsara lavitra ianao misy no ianao miasa. Iombonanay teny tahaka amin'ny mpianatra izay nanambara aminao tokoa hoe aiza moa ny alehanay, izany mihitsy aiky ny anatinay Jesosy andeha ho aiza rery moa izay fa ianao no fantatray, fa ianao no mpiandry tsara mpitarika, ny fantatray ianao no mitondra fitsarana ary fiadanana ho anay, ianao ny rehetra ho anay, ianao ny fiainanay, satria ianao no fiainana mandrakizay. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen.
iombona latabatra amin'i Jesosy sika mba hoentsika eo anatrehan'le fontsika le nandrehan'le teny teo mba ho marina amintsika le vesatra sy le tahety isan'andro ao anaty hametraka ny fisino mihoatra noho ny fiasany mba ho marina amintsika ny thème amin'ny fifadikanana hoe Kristy manjaka ao anatsika taontsika mahazo aina Andriamanitra amin'ireo karazana fiovana retsika ny kipitso be dia be teo izay mbola manginy tomponao manokana alay fi mihoatra Andriamanitra eo noho ny hoe Andriamanitra miasa anampy be dia be zany satria mety misy olona efa tsy eo tsony fa te hilaza aminao fa Jesosy eo mety misy olona nanao promesse taminao hoe tsy amelanao mihitsy fa efa tsy eo tsony izy tsy afaka manao an'izay tsony satria Jesosy no afaka manao an'izay tena kaikinao eo Jesosy hoe ho anao no maha eo azy hoe fantany manjoanao hoe izy ny afaka mampahery anao hoe izy ny afaka manangana anao hoe ny alina izay nambandiana azy Jesosy nandray mofo resaka tamin'ireo izay niarany sakafo tamin'ilay zao nambarany hoe ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako no manana fiainana mandrakizay ary za nangana azy amin'ny andro farany resy Jesosy ilay mofo dia zao ny teneniny hoe ity nozy izy ny nofoko izay ny vakina ho anareo zao natao ho fahatsiarovana dia nitsofony rano ary tsofona rano iny mofo eny an-tananao iny nofony Jesosy hiditra ao anatinao hitondra ny fiainan'Andriamanitra isy fetraikany eo fanahinao ny ainao sy ny vatanao ny fiainan'Andriamanitra dia anarona n'izay tsy mandeha izay tsy mety ao anatinao ary satria ny diakapoka tamin'ny fanasitranana ny tenan'izay mivakina koa dia fanasitranana ho anao misaora azy hoy Jesosy rehefa nandray ny kapoka nisy ranom-boloboka dia zao ny teneny hoe ity ozy izy ny kapoka ny fisaorana aoka ny rehetra izay manatrika ity saotran'Andriamanitra ny amin'ny fiainany misaora azy ny amin'ny tokantranonao misaora azy ny amin'ny asa mandrarahanao isaoran'i Jesosy ny fiainam-panahinao fiainam-bavaka fanoloran-tenanao fiainam-panahinao fiainam-panomponao fahasalamanao ny rehetra mahakasika anao dia isaory azy mankasotra azy zany misy isaorana anao Jesosy alohan'ny isotrona sy iombonanay amin'ny rahanao mankasitraka be dia be amin'ny zavatra rehetra misaotra fa manara-maso ny fiainanay ianao tianay ianao eo aminay ianao eo ambany masonay ny fisinay eo ambany masonao ny fisinay
sotra fa tena akaiky ianao zay mankasitraka ray aminaran'i Jesosy. Ho tompo a tia ny raha fanekena voazay latsaka famelana ny eloko ny maro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta no anononako a fa voavela eloko ianao. Koa satria nandray famelan-keloka mahimaimpony ianao a dia mamela ny eloko izay tokony ho avelany ambadika any zao na mety oety ilay olona alohan'ny sotroanao an'iny raha ny famelan-keloko iny dia ataovy azo antoka fa misokatra ny fonao ary tsy misy olona nahanao alahelo na vady na zanaka na mpiray-tam-po na ray aman-dreny na mpiara-miasa na cousin na mpampiasa na mpitondra na iza na iza ka renao tony mampasoreny renanao mengavy anao a mela eloka zao. Sorazy ao afontanao dia asio fisaorana isaoran'Andriamanitra fa mitantana foana izy mitondra manoro ny lalakale manampy mampahery sy mitantana antsika izy mankasitraka sy misaotranao zay tompony amin'ny nofonao sy ny rahanao mikorina miasa atao anatinay indray mitondra famelombelomana ny fiainanao dia manarona ny fiainanay tonga miafina sy tsy hita ny fiainanay fa ny fiainanao ny mahazo aina mibahana misaotra fa izy fahatongavan-tsaina fandresen-dahatra sy vesatra ho am-pony rehetra ametraka ny fisianao mihoatra noho ny fiasanao fa ianao eo dia tsara lavitra noho ny hoe ianao manao fahagagana. Tsarovony tsiraray izay tonga eto tompo amin'ity marain'ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mahazo toerana vetivety anao fanatitsika dia aloha ny lioanjota tsy midina tsoa fa to dia hiatrika vavaka tsika raha aveo sy fiankofana dia vitsy zay to dia miditra amin'ny regroupement tain'i Jesosy taoliary. Alléluia. Miara-batsika amin'ny anaran'i Jesosy tsara Andriamanitra. Alléluia. Anatanteraka fanatitsika fa voalokarena sakrifisy dia mampatsiahy foana ny fonao voalohany omena an'Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Fomba hita maso ihany zay satria hozy izy ny tompo hoe aza miseho foana sy mitondra fanatitra eo amin'ny fanatrehako tanterao zay tokony hoefainao ho an'Andriamanitra. Fotoanantsika rehefa aveo Alleluia. Mahafinaritra be ty andro androany ity amin'ny rotsika vao misaraka eto. Alleluia. Tsisy mihinan-kanina oasy ihany fa nihinana le teo. Alleluia. Za aloha tonga dia voky be vao nandray an'iny. Alleluia. Miaraka tsika rehefa aveo ho an'izay tsy afaka motsy hoe fanomezantsiny ndeha ho arahan'ny ambasador maso zay mivoaka eo fa mety noho ny amin'ny fandaminana dia tsy afaka miandry hatramin'ny farany ianao fa mombanao Andriamanitra. Fa rehefa aveo tsika dia mbola mitohy ao anatin'ny fifadikanana hatramin'ny roa ny fotoanantsika eto amin'ity toerana ity. Dia fotoanantsika mitohy foana ihany koa amin'ny herinandro etsy amin'ny Super U Analakely deuxième étage ny sekoly isan'andro tsy andoavam-bola zay ahafahantsika mifandray amin'Andriamanitra, ahafahantsika mianatra ny momba an'Andriamanitra, mianatra ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika indrindra ao anatin'izao fifadikanana izao dia tena hoe manentana anao manokana mba hitady an'Andriamanitra amin'ny maizy azy. Dia izy mpanasitrana latsinainy maraina manokana manomboka amin'ny fitoraka hatramin'ny valora sasany dia sekoly mpanasitranana dia zay ny programan'Andriamanitra amin'ny latsinainy io. Ny talata sekoly mpamahana olana ary ny alarobia sekoly ny tokantrano sy fanambiana toetra te hikasika anao Andriamanitra. Jerevo ny vavolombelona rehetrarehetra teo fa tena velona reto Andriamanitra, tena velona izy dia ianao sisa ny andrasany anehoany an'izany fahavelomana izany. Raha mbola afaka ianao dia vonjeo ireo fotoanareo. Ny zoma manokana eto ihany koa tsika amin'ny efatrora ny fotoana dia ny sabotsy tahaka ny androany amin'ny heriny. Sabotsy heriny manokana misy an'ilay concert de charité izay karakarain'ny ONG Main de Douceur sy tolo-tanana ho an'ny centre Rova Agapé izay tanterahina eny amin'ny Trade Tower Ivandry amin'ny roa ora zany
dia sabotsy ho avy izao a sabotsy heriny zany a miaraka amin'ny groupe Verrana Ifson ny tarika Leon Joda ary Botkely Ministries fotoana izay ahafahana misy fandraisana anjara dia afaka jerenao ny tapakila rehetrarehetra any amin'ny pasteur Vololona sy pasteur Ihaja afaka akanao an'izany tapakila zany a sy isaky ny fitaomba afaka antsika rehetrarehetra mandritra ny herinandro dia afaka manantona ianao a ny mpanompon'Andriamanitra izay mikarakaran'izany dia afaka ny manararoatra mila manararoatra tsika mijoro vavolombelona ny amin'ny fahafahantsika manatanteraka n'ilay hoe asa soa asa tsara ho an'ny mpiarabelona amintsika mba eritrereto ane ianao zao afaka maketo fa misy olona tsy afaka maketo na dia izay fotsiny azy dia ndao tsika tena tsy hoe hisikimponitra fa hitady izay ahitantsika ny tavan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny asa izay asaina atao tahaka an'ireny dia mino a fa afaka niaraka ilay tsika any amin'izany fotoana izany 25 décembre 2025 alleloia 25 janvier hita mihaino tsara tsika fa tsika koa indraindray variny tsika hoe mbola aiza re zao ny sakafo hohanina rehefa avy eo mbola ho avy zany alleloia tsy ho hariva ve ny andro dia andaontsika nararoatra an'izany ny fotoanantsika eo amin'ny ny fandaharana ny fandaminana ny fitarihana izay atao mpanompon'Andriamanitra ny amin'ny fifadikanana dia ho antsika izay afaka mijery ny HVKL events dia manaraka an'ireny misy ny live avy any amin'ny velany misy ihany koa ny fampitahana vaovao isan-karazany ao amin'ny FM 90.8 ihany koa dia afaka mihaino an'izany sika voninahitry ny tompo andao tsika hitsangana ary hanolotra ny fanatitra ho an'Andriamanitra hainjiro aty anoloana raha ny tananao Andriamanitra raha inay amin'ny anaran'i Jesosy tena réel ianao amin'ny fiainanay tena tsapanay zany Andriamanitra tena fantatray fa tsy misy afa-tsy ianao no mahavita amin'ny fiainanay tsy misy afa-tsy ianao no maharitra amin'izay zavatra mety ataonay dia na androany ara mety tsy mendrika anao akory ny fanatitra izay ataonay nefa mifantatray fa mandray an'izany ianao satria hitanao ny fonay tery any anaty raisy tompo hoanitra kasitrahanao zany voninahitra ny anaranao da io ny tsirairay avy Jesosy fantatrao zay zavatra mety manjo ny tsirairay avy androany fantatrao zay mety atao aminy fantatrao zay tsara indrindra aminy atao zay tianao Andriamanitra ny anaran'i Jesosy nandaontsika tehaka mafy voninahitra Andriamanitra alleloia alleloia totsika hivavaka ametrakintsika ny momba antsika mihitsy mba tsy andalo fotsiny le teny ane mety anatrehan'i Jesosy ny any anatinao any dia tenenon'Andriamanitra ny etaetanao hiaina eo amin'le tian'Andriamanitra izy ianao sandatony vavaka ary raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy entinay to anatrehanao ny etaetanay tena hoe ho marina aminay reny dingana fepetra fiainana tianao mba hisy anay ireny ho hainay ny mametraka fa tena tsara lavitra sy réel mihoatra ny fisianao noho ny niazaka zany hatramin'izay nanaovana rali de miracle nantenainay hoe izay nataonao tany amin'ny terrain dia mba ho ataonao eo amin'ny fiainanay aoka izy fisokafanao anatin'ny rehetra isiny ny fiovana sy ny fandresen-dahatra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen eto anatrehan'i Jesosy anko izy renao hoe aretina resahako hoe ty vavaka ho an'izay mety manjoanao fa eto anatrehan'i Jesosy le mora mahazo anao anatin'ity tononkiro ty tena hoe teo amin'i Jesosy hoe Jesosy tena sitranao amin'le saina mora misain-dratsy sitranao amin'ny fialonana sitranao amin'ny avinavina sitranao amin'ny kamivavaka sitranao amin'ny miteny mandratra sitranao fa manana préjugement foana sitranao fa ohatra mora mikondane zany
Sitranao Jesosy ohatrany tsy ampy tsy manana pasiansa amin'ny fiovahan'ny hafa zany nefa ianao manana pasiansany amin'ny fiovako. Ao avao taninao dia hoetiny atrehan'i Jesosy ireo karazana fiovahana tokony ho ao anatinao ho kasihan'ny Andriamanitra amin'izao ora sy fotoana izao. Sitrano o tompo Deus sitrana afawa o tompo Deu afaka kasih mierinau ifiainaku tumpuo yang naunui tarainaku oh siksanwa tumpuo Desitana Alfa Utubu Dewafaka Kasih Dierina Ifiainaku voarainao le tao am-pony mahenao mantsy hoe misy amintsika eto koa tena ao anaty fanaintainana ao anaty fampahoriana indraindray ohatra ny tsy tafafantoka amin'ilay fiovantoetra satria mavesatra le eo amin'ilay vatana vavaka ho anao hiara hivavaka isika miara-mihintsika fa ny fisiny eto fotsiny tahaka izay efa nataony hatramin'izay dia kasika amin'ny fiainanao izy tsy pastera mahay mivavaka tsy pastera be ositra tsy le karazam-bavaka misy fiatraikany fa le Andriamanitra mampisy ny fivoriana mihitsy ny te hikasika inkeo momba ny fiainanao ho marina amintsika eto indray ny teny izay nytenen'i Jesosy hoe izao famantaran'izao narak'izay mino ametra tanàna amin'ny marary izy dia ho sitrany ireny ataovy amin'ny faritra marary ny taninao teo dia hivavaka ao anao dia hifampivavaka tsika ray amin'ny anaran'i Jesosy saotra ny amin'ny fotoana androany izay anitsianao ny any anatinay fa reto inkeo ny zanakao misy miatrika vesatra fanaintainana fampahoriana marary mety tsy ampifantoka amin'ilay fiovana tianao atao miantso ny famondraponao izay amin'ity marainy ity aoka ho marina eto fa ny fiaretanao tamin'ny diakapoka nanaintaina taminao fanasitranana ho anay mahaimaim-pona tsy hividim-bola tsy avy amin'ny fanosorana mpitandrina sy mpanompon'Andriamanitra mahay mivavaka fa ianao reriany sy ny anaranao ambony ny zavatra rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta nanononako
sitrany ianao amin'io rofonao io, sitrana amin'io aretiny io aminaran'i Jesosy. Eo amin'io manjoanao io a okenao ho afaka afa amin'io faharofonao io aminaran'i Jesosy. Na migraine zany aretina an-doha, na areti-nify, na areti-maso, na sofina, na vava, orona, mety sinusite, na allergie amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, sitrana ianao. Mety eo amin'ny soroka, ny articulation, ny mitenda, fo sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Okenao ho afaka amin'ny anaran'i Jesosy. Na ny lalan'ny rivotra sy ny lalan-kanina ny tovany anaty rehetra, manonona amin'ny anaran'i Jesosy fa ny cellule cancéreuse levona sy maty, potika miongotra miala amin'ny anaran'i Jesosy, rehetrika fivitosana miena ary manjavona zany zao amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka hitsahatra amin'ny fanentainana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, raisy ny anjara tokony anao. Tsy marary zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Salama ianao. Aoka sitrana ny any amin'ny ratsan-tanana, ratsan-tongotra, valahana, fitaovam-pananana, tranjaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Okositrana ny vavony, okositrana ny vavony amin'ny anaran'i Jesosy. Okositrana ny tova rehetra ny anatina, ny aty, ny sarakata, ny tsinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Namasina sy Manankely avy Nazareta. Okositrana ny folaka, ny tapaka, ninninona tsy misy ao anatinao ihany koa. Misy zany raha élément na tratran'ny carence ianao, aoka izy zao manomboka zao hiverina amin'loany ny élément ilain'ny vatanao amin'ny anaran'i Jesosy. Manonona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ihany koa fa ny tension artérielle anao na ny tosidranao dia miseho stabiliser amin'izay. Tsy miakatra loatra io ary tsy midina loatra io, fa eo amin'ilay mampety amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Afafon'ny tananao. Isaory an'Andriamanitra ny rahantsika ny vavaka, isaory azy ny anarany mamaly, ankasitrao izy fa miasa izy. Mety tsy voatonona ilay zavatra manjoanao fa raha isao mpinoana fa efa tao am-ponao zany dia hitan'Andriamanitra. Tsy za mahay manonona fa Jesosy mahita ny manjoanao ary mikarakaranao. Amin'ny anarana maheran'i Jesosy Kristy avy Namasina sy Manankely avy Nazareta, misotranao izay Tompo, mankasitraka amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Vetivety raha misy nandre hoe voakasika dia ataontsika ny témoignage mba hifampaherezantsika. Dia aorianan'izay ianao tsy ankofana anankiray dia tsofina rano isika izay mety tsy maintsy mandeha na tsy afaka hijanona, dia vita izay dia izy fiankofana anankiray dia avy hatrany tonga dia isesy ireo pasteur anao ny partage sy ny intercession. Mipetra vetivety kely fotsiny hoe dia atsanganany tanan'izay nandre hoe voakasika izy tao anatin'ny vavaka, ny zavatra reny dia niovy zany tao aorianan'ny hitondranam-bavaka anao. Raha mety tonga dia mitsangana tsika izay sitrana azafady, tonga dia mitsangana dia amin'izay mora no manantona anareo. Voninahitra ho an'i Jesosy zany aloha ny joroka eto efa firifiry andro, efa elaela izay matsapa manjavozavo foana ny masoko, miampy harerahana moa ny asa eo ambody ordi adiny 7, adiny 8, adiny 9 isan'andro. Efa teo amin'ny 4 taona teo nanao izay dia nitaky amin'izay ilay izy zany tsapako fa tsy dia miteniteny manomboka manjavozavo ilay izy dia androany nisitranin'i Jesosy ny sasady nikipy foana teo ny tanako teo dia vao niala dia to dia tsapako mazava be dia voninahitra ho an'Andriamanitra. Voninahitra ho an'i Jesosy 2 jours 3 jours teo angambany narary tenda be dia nangorangorana be mifantako rehetrarehetra. Ny alatany an-trano tamin'ny maraina mbola tao ilay izy dia ilay hoe vavaka fametraha tanana teo tsy ilay tenda tsy tsaroako hoe apetrao amin'ny faritra marary fa ilay nitongotra indray nametrahako tanana satria koa misy nananina kely izay. Voninahitra ho an'i Jesosy fa tsy maheninina tsony tsisy maheninina tsony ilay tenda. Voninahitra ho an'i Jesosy. Voninahitra ho an'i Jesosy fa ity poignet haiko ity marary foana dia tao anatin'ny vavaka fametrahan-tanana dia tsy emiko marary tsony ilay izy fa afaka mihetsiketsika. Voninahitra ho an'i Jesosy ny joroako vavolombelona fa omaly andeha hivavaka dia nisy zavatra navesatra be tatao amin'ny lohako tato
dia tonga teto dia vavaka dia ny ao anatiko izany tsy niraraiko mihitsy ilay izy dia miresaka amin'ny ankizy moa izany dia ohatry dia mbola narary be foana ilay izy dia ny ankizy tsisy mahalala ilay izy fa tena navesatra tena ohatrany hoe misy poids be izany natao tao amin'ny lohako io dia tonga tany an-trano dia resaka tamin'ny vadiko moa izany hoe tena nisy ohatr'izao a zavatra ny trano dia ohatry izy hoe sao dia tokony hanao an'izao ary ianao dia hoe rehefa natomboko a dia apetrako amin'ny Jesosy nisy fampiresahanay moa dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tonga teto a tsisy ninina intsony fa tena afaka le navesabesatra be tao amin'ny lohako tao. Alleluia. Manaraka. Voninahitra ho an'i Jesosy tompony tongavako eto androany fa raha ny tena marina tsy tokony mbola ho tonga teto fa nanala nify dia riraka tanteraka mihitsy amin'ny vatako dia efa naikakivy any hoe sao dia tsy ahatsatsa fivavahana amin'ny sabotry izao dia miverina avy any tao an-trano dia efa nahazo ny hery vao tonga tao an-trano dia ohatrany hoe nisy fahasambarana be tonga tao anatiko hoe tsy maintsy matanjaka foana ny zanak'Andriamanitra sy ny rehetrarehetra dia mbola meny hery ihany koa mbola natongavana taty amin'ny tepolony taty dia misaotra azy mamerina ny voninahitra ho azy misaotra tompo. Ya, ferina amin'Andriamanitra ny voninahitra. Tia tongotra akavita izany folaka dia rehefa folaka ilay izy dia nisy sozatra voa dia rehefa reraka izany avy miasa na hoe mandeha tongotra lavitra dia manaitaina be dia teo amin'ny vavaka teo mbola nireko nanaitaina ilay satria somary ohatry nandeha tongotra kely teo dia tamin'ny fandraisana teo izany tamin'ny inana ilay nofon'i Jesosy dia hitako tena niraisiko ampinoana be mihitsy ilay vavaka nataon'ny pasteur teo dia niraisiko ampinoana be ilay izy hoe tia izany nofon'i Jesosy dia nasitrana anaty dia nanomboka teo ohatry ny efa tsy dia nareko tonga dia ohatry ny tsy reko izay ilay izy dia tena mivavaka ho an'ny fanasitrana teo dia tena nahetsiketsika ohatr'izao fa tsisy ninina intsony. Misaotra an'i Jesosy voninahitra ho anazy ireny. Voninahitra ho an'i Jesosy ihany ny amin'ny fahatongavany eto aloha satria tena hoe vao izao any tonga teto amin'ity toerana ity ny fiatombon'ilay izy mpieno radio en Christi radio dia maheno foana ny pasteur Rodolphe hoe ilay toriteny sy ny karazany izany dia ohatrany hoe mahaliana anahy ilay révélation sy ny karazany dia ny zavatra anseho tao amiko amin'izay tamin'ny zoma tamin'ny herin'ny zoma teo nisy nanindrona be tato amin'ny ilany tato dia tsy azoko mihitsy hoe rivotra ve sa inona ilay izy dia ohatrany tonga saina fa mitohy foana ilay izy nanomboka sabotsy lahady latsinainy dia rehefa tonga teo dia nanantona dokotera ako dia rehefa nanantona dokotera dia nasaina nanao écho dia rehefa vita ny écho dia niteneny hoe misy kiste efa afo be ilay kiste izany efa ambony be efa mitombo be dia teo amin'izay hoe inona ny atao dia niteny izy hoe manantona spesialista ianao dia nisy nanorana indray hoe dokotera hafa teny 67 dia tany aho omaly dia nilahatra be tany dia rehefa avy tany dia mbola niteny koa izy meko dokotera amin'ny be fialan-tanana ianao dia izaho izany efa nieritreritra hoe niantso an'ilay en Christi radio dia niteny hoe aiza hoe izany misy an'ny pasteur Rodolphe izay aiza izy mampivavaka dia nisy olona namaly anahy tamin'ny radio tamin'izay hoe isaky ny zoma amin'ny 4 sabotsy amin'ny 7 latsinainy talata larobia dia amezako voninahitra an'Andriamanitra hoe matoa tongeto dia sitrany ary matoa tongeto tsy fantatro izay kizy tany anaty ihany fa raisiko amin'ny finoana satria efa mivavaka fa tsy hoe tsy mivavaka hatramin'izay fa nohatrany hoe nisy nilatsaka kely
Ilay fiainam-panahy dia ozy izy aho hoe tsy anaiky ahako a fa ny lehibe ny Andriamanitra, dia hitady an'Andriamanitra misimisy kokoa, hiditra lalina ohatran'ny Petera, dia tena amezako voninahitra amin'ny fanahy masina na tsy hitako ary ankizy tany dia fantatro hoe ny vavaka izay natao teo a dia manafaka anahako, dia voninahitra ho anazy irery ihany. Ndao tsika tehaka mafy ho an' Jesosy ary ny amin'izay vavolombelona rehetrarehetra izay a ataovy mafy ny tehaka ho an' Jesosy. Ndao tsika hitsangana rankasitraka an' Jesosy. Saotranao zay ray aminaran'i Jesosy a. Ny amin'ny tananao, ny famindramponao a, ny hetsika, ny erim-panasitrananao a, miasa mahaimaim-pona, veriny aminao ny voninahitra fa tsy misy aina izy ireny a. Ianao ny mahay ny zavatra rehetra. Anaran'i Jesosy. Amen. Sy tehaka mafisara ho an'i Jesosy moa e. Tantaraiky zavatra mahafinaritra nareo. Dia zany tena mahafinaritra dia rehefa le dilirina amin'ilay toetra iny a, dia aveo ilay miroso amin'ny fanasitrarana aveo. Tsy haiko mahafinaritra mihitsy. Satria talohantsika tavela tany amin'ny fanasitranana be tena tao dia aseseo marary ananina ty toetra tsy mandeha amin'izay lohaniny akory. Izao anefa sady mety ny toetra no esorina izay tsy mety. Taontsika mbola hivavaka satria tsy hoe aretina ihany koa natongavanao teto fa mety misy zavatra eo amin'ny fiainanao. Akapio maso dia hivavaka aritsika. Ray amin'ny anaran'i Jesosy a. Ianao ilay ray tsara sy ray tanteraka mahalala izay tokony ho an'ny zanakao. Ndreto ny tsiraray avy any amin'ny fiainany. Mety misy manana vesatra resaka asa, resaka tokantrano, resaka fiainam-panahy mihitsy, mety resaka fitaizana zanaka, fifandraisana amin'ny ray aman-dreny, mety ho endriky ny faniliana amin'ny fiarahamonina, fa zavatra be dia be mety mifamaofao mba tsarovy amin'ny famindramponao izao fivoriana izao sy ny zanakao rehetra tonga eto androany. Ataovy mifankahita mifankasitrahanao ane izy mba kasio Jesosy ny tsiraray avy. Zavela isy hialy eto hoe mavesatra dia tonga eto mavesatra dia mialy eto mavesatra, fa misy fahafenona, misy fiainana, misy fanafana, misy fahavokisana ane eo fanatrianao e. Amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Manonona anaran'i Jesosy fa afaka ilay olana mandresy ianao aminaran'i Jesosy. Tsy ho lavo eo ianao fa mahita fa hampijoro sy hampitsangan'Andriamanitra dia hampiasanao ary hafinaritra be ny fiarahanao amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Raha sitrapon'i Jesosy départ zao mody avy any ampitan-dranomasina ny ray aman-drentsika Pasteur Rodolphe. Dika zay raha sitrapony tompo zany amin'ny semaine ambony tokony efa miaraka amintsika eto izy fa hivavaka sika. Sujet anankiroa no antsika. Voalohany ho voatahiry ny vokatra rehetra tamin'izay mission nandrahana azy tany ary mba hitantanan'Andriamanitra ny dian'izy ireo ho totosoa an-tanàna. Sandraton'ny tanànao tao izany vavaka izany. Raha tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo vavaka izay ireo vokatra fisehoana fanatrehanao, révélation, famangina tanàna, famangina fiangonana, famangina tokantrano tamin'izay mission nandrahanao amin'ny pasteur sy ny délégation tany Europa farany teo dia mba ho voatahiry, ho voatahy eo an-taninao tsy misy maharombaka ary ho azo tsapaitanana ny faharetany vokatra. Ho tahinao ireo olona rehetra izay ny famaofao, ny fanenana ndray ny teny no fahasaovana petraka teny am-bavany. Amin'ny anaran'i Jesosy mahatsiaro am-bavaka ny départan'izy ireo izao ihany koa. Ho tanteraka somatsara ny fodiny eto an-tanin-drazana ny fahatongavany miaraka aminay, hatanteraka indray ny mission ampanaovanao azy miaraka aminay eto Madagasikara. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy verina masa sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Raisy nitsodranao izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Hitanao ane Jehovah ka hiaro anao. Ampamirapiratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mindra fo aminao. Anandratra ny tavany aminao ane Jehovah ka mehanao fiadanana. Mandehana ry ilay mametraka ny fisian'Andriamanitra mihoatra no fiasany. Mahita fa hiombona amin'i Jesosy ianao, iray amin'i Jesosy ianao, hiaraka aminy ianao, tsy hisaraka aminy ianao. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta ho an'izay rehetra afaka ny fadianana, aefa somatsara ny semaine ambony eo ianao. Ho an'izay tsy afaka, ny tompony hanampy ianao mba hifantoka anatin'ny vavaka. Amin'ny anaran'i Jesosy nitsofana rano weekend feno voninahitr'Andriamanitra, herinandro tsara iarahanao amin'Andriamanitra tsara sy mpanao tsara. Amin'ny anara maherin'i Jesosy Kristy avy Nazareta.
amen. Mianaran Jesosy, amen. Sy tehaka mafy tsara ho an Jesosy. Alleluia. Zay ny fotoanantsika eto zao ifampizara fahasoavantsika dia anao fiankofana anankiray ny lioanjodo dia tonga dia maka toerana tao indray zay mbola afaka manoy hatramin'ny roa sasany ihany mbola misy ireo groupement eto fiara-mivavaka teny fiankofana vavaka vavaka fiankofana teny teny vavaka fiankofana ireo zany nofamadibadika eo atonga antsika mba afaka hiary ifantoka eto anatin'ny fotoanany fifadikanana. Alleluia. Ozy ny fomba fiteny hoe tsy ometsiny zay tsy afaka mpitsarovy am-bavaka kosa ny rehetra zay afaka manao eto ary raisina tanandrosy ampitiavana zay rehetra afaka iompoa amin'ity fotoan'ity eto amin'ity toerana ity voninahitran'Andriamanitra ireriana. Izy adino ny fotoanantsika rehetra amin'ny semaine mbola efa nytenen'ny pasteur teo ataovisan'le programa anatin'ny programa mpiainanao reny fotoana amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ireny. Zareo reo fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Atuluchu wanawajia nicho atuluchu nitena kuresh umekwana uvaluti ifuti jitukuo Atulcente na naitse Jesus atuluchu wanawajia maricho atuluchu nitena kurecha umekwana Magic